Tafaraka indray sika tompo lasy tompo vavy atao anatin'ny miara-manonja izay miainga eto amin'ny MBS Nosbatrana dia anterina ny fiarabana ho antsika menakavy tsy ankanavaka na ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny ampitan-dranomasina rehetra any dia hiaraka eto isika ao anatin' izany fandarana miara-manonja izany izay efa fantatsika menakavy fa iresahana ny raharaham-pirenena, iresahana ny mahararentsika menakavy ary hitondrana fanamarihana, hitondrana tsikera ihany koa satria ny tsikera atao dia ilaina mihitsy amin'izao fotoana izao fa tsy misy an'izany hoe fiainam-pirenena mandeha ho azy izany. Nisany miezaka manaro-tsarona sinsisa fa ny tsikera mitondra any amin'ny fahombiazana no tena ataotsika ary matoa misy ny mpanohatra fanoherana izay atao hoe ampisainana ihany koa dia zava-dehibe izay rehetrarehetra izay ka ato anatin'ny fandarantsika resaka aloha hevitra maro dia maro tokoa hitondra famakafakana ary eto akaiketo namana fanira zafy manatany efa ao akaikeo ihany koa ny solomavambahoaka Mamy Rabendrina voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara teny amin'ny distrika ny Ambohidratrimo ary dia izay rehetrarehetra izay no ndrafitra ny tia miara-manonja ity amin'izao fotoana izao faniry. Eny ary dia miaraba Rina Rabe Mananjara, miaraba ny teknisianina izay ao ambadika ao miezaka mafy manao ny fandrafetana ny sary sy ny feo ampitainy amintsika rehetra any amin'izay sehatra misy atsika mandray ny fandarana miara-manonja. Miaraba ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika Ambohidratrimo izay efa ao ambadika ao manao ny fanomanana samihafa ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina izany ny fandaram-potoanantsika angamba dia tena feno dia feno mihitsy Rina Rabe Mananjara satria somary hifantoka amin'ny tontolo ara-toe-karena ny adevitra izay hoety tsika telo mirahalahy amin'ity maraina ity satria dia betsaka no zavatra mila resahana. Rehefa miresaka toe-karena nefa dia tsy misaraka ihany ny politika eny antsefatsefan'ny adevitra rehetrarehetra sy ny famakavakana sy ny fizaram-baovao samihafa izany ka ho hita eo moa zany ny ano natanterantsika izay fandaminana izay zany satria dia iresakitsika ny amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisina teo anivony zany filan-kevitra minisitra izany iresaka ihany koa tsika mahakasika indrindra ny tontolo ny varotra sy ny indostria ho an'ny eto Madagasikara ary ezakitsika ny hiresaka ny hetsika izay ho tanderahan'ny RMDM moa zany any Antsirabe amin'ny faran'ny herinandro zao satria amin'ny sabotsy fa 1 volana septambra dia hitondra ny fehi-kevitra izay notinapaka teny amin'ny bypass tamin'ny 7 sy ny 4 volana Jolay 2 teo 2 sy 2 teo ny mpanohitra zany ka Antsirabe akoatra ny teto Antananarivo tetsy amin'ny Magrobeorika dia any Antsirabe no hitondrana zany fehi-kevitra izany indray ka efa anasana sahady ny vahoaka Antsirabe iandry izay fionambe miaraka amin'ny mpanohatra sy ny RMDM izay fa melohan'io dia isy ny famelomamaso izay ho ataon'ny Antoko-Tiko Madagasikara ny 10 volana septambra zany hoe rapitso zoma zany androany fa 7 rapitso 10 volana septambra ka hampiomanana sahady ho an'ireo mpikatroka Tiko Madagasikara any Andrenivohitra Vakinakaratra sy ny manodidina zany fa alefa angamba ny firesahana madinidinika ihany Rina Rabe Mananjara satria dia naomby ny famelomamaso ho an'ny Antoko-Tiko Madagasikara tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra no tanterahana tao Anosy-Be voalohany dia tao amin'ny Espace Gold moa zany no nanatanterahana izay tonga marobe ireo mpikatroka Tiko Madagasikara teo aloha sy ny ankehitriny ary ireo mpikatroka vaovao miampy ireo tanora sy vehivavy nanatrika izany fiaonana ao anatin'ny redynamisation na famelomamaso izany ny biro politika sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Emilien Ramboasalama moa no nitarika izany biro politika. Rehefa miresaka biro politika isika dia ny sekretera jeneraly Tariry ny Rina Randriamasinoro no nitarika ny délégation ary ny solombavam-bahoaka izay tompo-tanàna any Antoerana moa zany no nandrindra zany fandraisana rehetrarehetra izany tena
afaka ny fampitafa ny fampizara vaovao omaly ary marobe ihany ko reo fantanina zay napetraka ireo mpikatroka tiako Madagasikara ka nitondrano ny teo anivo ny birao politika sy ny solombavambahoaka fanazavana fa teo ihany ko ny amin'ny hoe inona no endriky ny fitsipika anaty ao anatiny zany antokotiko Madagasikara zany sy ny satafototra ijoroany zany antokotiko Madagasikara zany ny tsy aivo ny birao politika izany tao ihany ko ny endriky ny lalana sy ny zavatra hatrehan'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny fiainan'ny firenena kabeany zay nanotsorita ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly izay foto-kevitra ijoroana zay ary ny fotom-pisainana sy ny lalatsaina tokony hiomana nireo mpikatroka tiako Madagasikara miatrika ny raharam-pirenena amin'ny ankehitriny sy ny hoavy zany dia ny fifidianana rehetra zay ifandimby fa nandritra zay fotoana zay ihany ko dia nisy ny fampiofanana zany zay nitanterahany teo anivo ny antokotiko Madagasikara zay mifantoka indrindra makeo anivon'ireo mpikambana ny am'izay hiatrehana hoe ho tompona andraikitra ary hanana adidy lehibe eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena mihitsy amin'ny akabeany ka zany fietsika tompona andraikitra zany dia manomboka any am'ireo fokotima miakatra any am'ireo komtima sy ny distima Antananarivo renivohitra moa zany dia fokotima sy ny distima zany ary reo ratsany tanora sy ny vehivavy nitondrana zay fampiofanana izay ny amin'ny tsara ho fantatra zany satria ny hoe ho tompona andraikitra dia manana lalatsaina goavana zany etra leader hoy ny fitenena zay dia marobe no lalatsaina zay rafetina ao anatin'izay niezaka ny zara izany tamin'ireo mpikatrika tonga nandritry ny fameloma maso omaly ity ny teo anivo ny antokotiko Madagasikara ka arapaina zany ny boribory tany faefatra na vita izay miandry indray zany ny boribory tany manaraka sy ireo distrika manaraka zany zay efa ao anatin'ny fandaminana amin'izao fotoana zao ho an'ny Tsirabe Rapitso araka nefa no resantsika teo Rina Rabe Mananjara zay ny amin'iny antokotiko Madagasikara zay fa teo ihany ko zany ny fidiran'ny filoha Marc Ravalomanana mivatana nandritra zay ary nametraka reo karazana direktiva samy hafa ny amin'ny siny zay hoe firaisakina ny siny zay hoe ahafahana zany miatrika ny hoavy zay ary napetra mazava moa ny amin'ny hoe hanaovana zay hampiroboroboana ity antoko ity satria dia manana an'izay sorodalana hanavotana ny firenena zay ny antoko tiako Madagasikara ka dian'izao de fa miomana an'izany ny mpikatroka rehetra na zanaiza toerana misy azy ny antoko tiako Madagasikara zay fa ny tontolon'ny fampianarana dia sasamiandro zany isika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hivalin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat Rina Rabe Mananjara atao anatin'ny farim-piadidinina Antananarivo zany na ny faritanina Antananarivo mihitsy amin'ny akabeany efa no tanterahana omaly ny délibération raha ny vaovao azotsika ny tany Tomasina ny tany Antsiranana sy ireo faritra samihafa de efa afaka namoaka izany valim-panadinana zany azo lazaina hoe eo ihany vokatra tany amin'ireo faritra samihafa fa ny hoana Antananarivo moa zany dia mbola sasamiandry ny rehetra indrindrandrindra ny ray aman-dreny zay nananjanaka zay nanao fanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity zany ka dia hita eo ny vokatra ho tsara ve ny vokatra sa somary nisy ny fihidinana fa na izany na tsany aloha zany dia zava-dehibe no fahafantarana fa am'ty herinandro ity rehefa sasamiandry tao anatin'ny volana iray teo eo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny tamin'ny filakevitry minisitra ny vaovao lehibe akoatran'izay foresantsika anatin'ny fanadadiana Rina dia voatendry ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana zany rehefa nisy fahabanga-toerana teo anatin'izay hoe roa herinandro maherikely zay ka ny andrasana ny hoe iza no hosolony zany tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana satria ho isika ity tahirim-bola mpanjakana ity dia manodina zavatra maro be mihitsiny amin'ny fiainana ara-toekarena anatin'ity firenentsika ity ary ivelany ihany koa satria dia misy ny fifandraisana zay ifanarahantsika amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany sy ireo firenena rehetra zany ka misy ny lalam-bola miodina
anatiny sy ivelany zay fifanarahana ifanaovana Madagasikara ka misy ny andraikitra zay ifamatorana amin'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny banky foibe reny rehetrarehetra reny ka misy zany ny fanendrena ny sasamiandro no anatin'izay fanendrena zay dia reo famoam-bola samihafa zany satria atao anatin'ilay fanesorana fanafoanana ny fanendrena ny tale général teo aloha de hoe ny karama ihany no iantohana ny famoahana azy eo ny nivon'ny tahirim-bolam-panjakana fa reo famoam-bola samihafa sy hafa dia mbola miantona avokoa dia betsaka moa no nomenomenina satria misy kirakira ara-bola marobe zay miodina atao anatin'ny tany republikan'ny Madagasikara ka izany fiodinana izany dia lasa nisy fiatohana sy fiatraikany marobe tamin'ireo orinasa sy ireo mpisehatra zay mamatsy entana mifandraika amin'ny fanjakana zany eo amin'ilay hoe tsy hanambaro mpanjakana fa eo ihany koa zany amin'ireo karama samihafa zay nisy olana ny fahatongavana ary efa nanamarika zay ireo orinasa mpanjakana samihafa zay manana olana amin'izao fotoana zao fa eo ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ireo solombavambaoaka zany na ny assistant sy ireo enanivon'ireo ratsana samihafa amina ministera sy ireo fandehanana na mission samihafa dia karazany ny ato avokoa zany rehetrarehetra zany mino zany sika fa dia isokatra zay lafiny tontolo ara-bola izay satria lasa bloqué lay raha toekarena amin'ny akapobeany satria dia miantoka ny fanodinana amin'ny fandraisana an'ireo hetra sy ireo aba samihafa sy ny fanodinana ireo vola zay kirakiraina ao anatin'izany loi de finance izany ny eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana zay amin'ny akapobeany aloha zany ataontsika hoe vaovao mafana fa betsaka ihany koa moa ny vaovao zay fa miodina ny anatin'ny tambajotra rehetrarehetra any ny azontsika resahana ny resahantsika ny zavatra zay mbola heverintsika zany fa hivelan'izay dia ny mpiadevitra moa de miadevitra amin'izany foana Rina Rabemananjara saingy ny raharam-panjakana ihany koa dia mifantoka amin'ny fampandehanana akapobeany zava-misy anatin'ny firenena fa tsetsatsetsatsyaritra Rina Rabemananjara ny raharabarea nanao valandresaka amin'ny mpanao-gazety tany ivelany ny coach Eric Arabe Sandratana izy moa zany dia laza fa mbola azo atao tsara ny manarina ny vokatry ny bareany Madagasikara raha mbola reny lalao roa ny teraka faharesena roa reny no azontsika mbola misy lalao any amin'ny efatra ny tsy latsaka no mbola atrehan'ny bareany Madagasikara mbola nanome toky ngiakoatra ny amin'ny hoe azo atao ny manarina na zany na tsy zany dia ny aiky ny lesiko izy ny amin'ireo tsy fahampiny ny fampivondronana sy ny fiarahana eo ihany koa ny tsy fahampiny ny fifatohana ho an'ny mpilalao sasany ka mety hitarika sedra sy olana hafa ho an'ny mpilalao zay vonona miatrika lalao zany rehetrarehetra izany tsika moa tsy hitanisa-tsony amin'ny hoe misy ny olana ihany koa sedrainy zany ny bareany Madagasikara izany sa mbola manantena ny rehetra hoe mbola hanana vokatra tsara ity bareany Madagasikara ity fa ny voaka tany fangina moa zany ny coach nanazavany zany rehetrarehetra zany eo ampiandrasana moa zany ny amin'ny hoe ho avaozina sa tsy ho avaozina ny fifanarahandray hanazatra ny ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra satria raha ny fifanarahana teo amin'ny fédération zay ny solony ny filohan'ny fédération tena sy ny tenany dia ny lalao andro voalohany sy ny andro faharoa no tao anatin' zany fifanarahana izany mbola misy andro fahatelo faefatra fahadimy fahenina de ho hitantsika hoe izy ve no mbola ho voatazona hanazatra ny barea Madagasikara sa aka fanapaha-kevitra vaovao ny fédération sy ny filohan'ny fédération ny rapitso rafakapitso mamaritra izany adevitra zany namana Rina Rabemananjara eny ary reny moa tsy maintsy resahana daholo satria atao anatin'ny fiainam-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany fa efa nyteny namana faniry teo hoe somary ho resahantsika misimisy kokoa ny lafin'ny toekarena amin'ity fandarana indray mitoraka ity tafiditra ao anatin'izany resaka toekarena zany ny resaka vidim-piainana tafiditra ao anatin'izany ny resaka vola amin'ny akapobeny resaka fanampiana avy any ivelany ihany koa satria na inona aloha tenenitsika eto dia mbola anisan'ny miantoka ny fampandehanan-draharaha sy ny fiainana akapobeny mihitsy ny vola izay avany amin'ireo mpamatsy vola izany marina fa manan-karena sika sainga no ny tsy fahaiza-mitantana dia mbola manan-karena ao anatin'ny fiainana izay
tifitry ny fahantrana i Madagasikara amin'izao fotoana izao ka misy an'ireny sampandraraha lehibe any ivelan'ireny izay miasa ny moa mazava loatra dia eo ny hoe misy tena hoe fanampiana mihitsy zany na levier fanaingana ny toekareny ireo firenena efa tena faran'izay latsaka zany anisan'izany i Madagasikara ka ao anatin'ireny rehetrarehetra reny ihany koa anefa no tsy maintsy anarahan'ireo mpamatsy vola akaiky ny zava-misy ao anatin'ilay firenena izay ampiny tsy hoe ampipina fotsiny amin'izao tsy hoe mampalahelo Madagasikara fa ndao ampiana fa misy foana ny fepetra isan-karazany izay apetrany anisan'izany ny fangaraharaana eo amin'ny resaka fitantanana eo amin'izany ihany koa ny momba ny resaka reny hoe bonne gouvernance ny fanajana ny zo sy ny sisa zay dia averimberina foana ary zay foana no apetraka ireo mpamatsy vola avy any ivelany any zany ka misy ny hoe fanampiana amin'ny lafiny maro samihafa resaka sosialy mivoaka ny conseil des ministres dia hitany hoe nahazo fanampiana takan'izao sy takan'izao reny aloha ny zavatra hita fa reny toe-javatra miseho amin'izao fotoan'izao reny aloha hitsina ny resaka raha toka ampitahaina tamin'ny tany aloha tany tamin'ny fitondrana noetin'ny président Marc Ravalomanana ohatra dia atao hoe ambivony ihany aloha tonga dia antsoina mihitsy hoe ambivony satria misy ny document izay mipetraka ary ny tantara ihany koa dia tsy azo ovana naoviana misy trangan-javatra tiana hoentina amintsika manoloana an'izay rehetrarehetra ika dia hoentina eto ilay izy tamin'ny fotoana izay nahatongavan'ny président Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana dia tena latsaka katerena tanteraka i Madagasikara dridradridra ny resaka toe-karena tsy tazay hoe tena iainana fa tena sahirana dia sahirana tamin'izany taona rosy roa arivo izany noho ny atao hoe tena fitsinjovana sy fahaizana mijery lavitra dia tsy maintsy nojerena zany ny fomba rehetra hoe ahoana no tena anafainganana aloha an'izany nyty toe-karena eto Madagasikara ty tamin'ny taona rosy roa arivo ny zavatra tena nezahana voalohany aloha dia hoe le trosabe izay efa mibabena tamin'izany fotoana zany dia alao tadiavina ny fomba mba anafoanana azy aloha raha ohatra mantsy ka misy hoe apahany na be na kely amin'ny trosa zay efa babena no miala dia fa mba misy hoe fiatraikan'izay misy efehano izy tsika amin'ny firosoana maka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena zany rehefa hoe iroso anao ary dia tanteraka somatsara izany fanafoanana trosa izany tamin'izany fotoana zany nisy ny rehefa amin'ireny sehatra moa misy an'ton'le hoe Club de Londres, Club de Paris dia nisy ny fionana tany Paris tamin'izany fotoana zany nandinihana ny momba ny Madagasikara zany amin'ny hoe ahoana ty trosa be dia nahazo an'izay hoe fanafoanana trosa izay isika matoa nisy ny fanafoanana trosa tamin'izany fotoana zany dia eo ny faresendahatra ireo any ivelan'izany satria io tsy fahampoanana fahatany fa miankina aloha amin'ny fahaizanao mandresy lahatra amin'ny fahaizanao manolotra ny programanao ihany koa satria hoe raha foanana le trosa dia inona zany no ataonao amin'ny izay rehetrarehetra izay teoriana zany amin'ny fampandrosoana ny firenenao zany dia tamin'ny izany fotoana izany ihany koa dia efa fantatsika izany resaka hoe DSRP zany dia tao anatin'ny atao hoe programa isan-karazany izay entina anarenana ny toe-karena teto Madagasikara izay rehetrarehetra izay dia nandeha ary rehefa nisy zay fanafoanana trosa izay dia ianao kosa zany tsy maintsy mametraka indray an'ilay programa izay entinao ampandrosoana ny firenena izany no zavatra niseho tany amin'ny taona rosy roa arivo tany ary ny filohan'ny banky iraisam-pirenena tamin'izany dia inga James Wolfenson tonga teto Madagasikara izy teratany Amerikanina izy ary dia rehefa tonga teto Madagasikara izy dia nentin'ny président Ravalomanana tany ambanivohitra tany nijery hoe izao ny zavatra misy aty aminay
dia rehefa nahita maso an'izany ilay président banque mondiale tamin'izany fotoana zany dia nitondra ny tatitra tany amin'ny foibe any tany Washington tany États-Unis tany dia anisany fandiniana maro samihafa dia nandeha amin'izay ny fanampiana izany. Dia zao no fanontaniana mipetraka raha ny amin'izao fotoana zao zany indray no asitsika teny hoe marina fa misy ny fanampiana amin'ny sehatra isan-karazany amin'izao fotoana zao avy any ivelany any. Hitantsika tamin'ireny le fety natao teny avoloha le fanaovan-tsony reny, misy ihany koa ny resaka any amin'ny conseil des ministres any mbola ho resahan'ny namany eo moa reny rehefa avy eo satria zay no faraparany teo zany zay zavatra noreketana tany amin'ny conseil des ministres. Fa ny fanontaniana mipetraka zany dia ny hoe ohatrinona kay ny trosan'ny Madagasikara mba efa vita n'ity fitondranyity ny nanafoana azy. Satria araka ny tenentsika teo hoe ny fanafoanana trosa dia ilana fahaizana, ilana fatokisany avy any velana anao zany an'ilay firenena izay hofoanana ny trosanao. Ohatrinona ny trosan'ny Madagasikara voafoana n'ity fitondranyity zany hatramin'ny izao zany. Zay zany dia fanontaniana lehibe aloha raha ny zava-misy aloha hatreto ohatrany tsy dia mbola nahenona aloha fa dia mbola ny hoe mbola le fanampiana tselitselika avy any ivelany no tonga zany satria fa tena repitra dia repitra ilay malagasy ankehitriny. Dia akoatran'ny izay ihany koa raha miresaka banque mondiale ihany sika taorian'ny James Wolfenson zany dia mbola nisy ihany koa ny nandimby an'izany olona izany tamin'ny resaka fitantanana an'io banque mondiale io dia tao zany Paul Wolfowitz izay mbola amerikanina ihany koa izy 5 ka hatramin'ny 7 no nitantana an'io ny andraikitra an'io andraikitra io zany Paul Wolfowitz ary dia mahafantatra tsara ihany koa any Madagasikara raha tsy disiko io zay dia efa nandalo teto amintsika ihany koa izany olona izany. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izay tompoko dia resaka fahatokisana daholo ary tsy vitany hoe fahatokisana fa mazava tsara ny paikady sy ny tetikady rehetrarehetra hampandrosoana ilay firenena, tetikady izay ataon'ilay mpitondra zany. Ary matoa zany hoe président banque mondiale zany tonga teto Madagasikara tamin'ny fotoanandrony, tamin'ny fotoana ny tantana ny président Ravalomanana nyity fireneny ity dia misy tsara mihitsy zany ilay fitokisana sy faharesen-dahatra. Ka io no tiana mafisina hoe ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany any tsy vitany mandeha ho azy zany fa ilana fahaizana io ary ilaina ihany koa ny atao hoe fahaizana mandresy lahatra indrindrindrindra. Fa ny any ivelany any mijery amin'ny Tsipriany amin'ny eto Madagasikara manahoana ireo mpitondra ireo, manahoana ny passé na ny lasan'ireo mpitondra ireo, fantatry ny any ivelany any daholo zany rehetrarehetra zany ary reny dia misy etude atao hoe raha zao zany no fipetrany dia izao no atao. Fa soa ihany aloha fa raha misy ny fanampiana avy any ivelany dia tsy hoe noho n'ilay fitondrana fa noho ny fahalelovana ny vahoaka malagasy izay tena fadiranovana sahirana no anton'ny fanampiana avy any ivelany raha raisina zany ny ankehitriny. Ary izay no tsara apetraka tsara mihitsy hoe raha misy ny fanampiana avy any ivelany amin'izao fotoana zao tsy tokony hoe ireare, tsy tokony irearea ny mpitondra hoe tena izay no navita an'izao na izay no navita an'izao fa fantatry ny olona daholo eny amin'ny Tsipriany tena zava-misy fa raha manampy ny any ivelany dia noho ny fahalelovana ny vahoaka malagasy efa mitsindroka zao ridira no mahatonga an'izay hoe fanampiana amin'izao fotoana zao zay. Fa raha ohatra hoe tena maharesy lahatra ny any ivelany any ny fitantanana ny firenena eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tena samy milaza mihitsy isika fa mbola avy 10 eny, avy 10 eny, avy 100 eny ny fanampiana tokony ho azontsika no azo. Zao miditra ny taom-pianarana vaovao fa nga misy kit scolaire avy any ivelany zany ankehitriny tamin'ny fotoana tany aloha, tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana no nisy an'izany tena niarahantsika nahita fa reny no ny faharesen-dahatra ny any ivelany no natonga an'ireny fanampiriny eny. Fa raha ny amin'izao fotoana zao aloha
dia tsy hita loatra izay fanampiana tselitselika misy ekena de ekeny zany fa raha ny tena hoe zavatra goavana be tony hoe fanafoanana trosa mbola tsy vitan'ity fitondranyity aloha no nanao an'izay sy ny hoe tena resaka hoe tena hoe tena mafonja tena goavana be irosoana makany amin'ny fampandrosoana tena misy fiatraikany any anaty vilaniny vahoaka zany marina fa nanao an'ireny hoe velirano sy ny sisa reny ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa aiza ny vokany aiza ilay vokany ka rehefa tsy misy ilay vokany any anaty vilaniny olona dia aza taitra isika raha toka hiteny ny mpanohatra hoe tsy araky ny tokony ho izy trony zao tsy araky ny fampanantenana nataonareo ny zavatra iainana ankehitriny ka raha hoe misy ny tsikera izay atao hoe mivantana dia normal be zany zay le fomba fitenenana hoe normal zany matoa misy nitsikera ary ny ataon'ny mpanohatra tsy hoe ndeha hanafosafo eto na hoe ndeha hoe anampitambina na ohatran'izany hoe anarotsarona tsy izay mihitsy no asan'ny mpanohatra amin'ny maha hoe mpanohatra azy zany fa tena hoe mitsikera ny zavatra tsy mety ao anatin'ny firenena satria samy tompony ity Madagasikara ity isika rehetrarehetra izany iny zany mba tiana ny resahana ihany satria mety betsaka amintsika ny tsy mahafantatra hoe ay ve tany aloha tany nisy an'izany hoe mpitatana ny banque mondiale tonga teto zany ie nisy tokoa ary petraka amin'ny fanontaniana hoe mba firikay ny atao hoe zany hoe président banque mondiale zany tonga teto Madagasikara tao anatin'izay fotoana nitondrany ity fitondrana ankehitriny ity eto Madagasikara mba firy dia tonga nyvaliny hoe tsisy ary ataoriana ny alany ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana dia tokony ho fantatsika fa mbola nisy président banque mondiale maromaro nifanesy fa tsisy tonga teto Madagasikara izy ireny mbola nisy an'izany hoe Robert Zolik zany nisy an'izany Koreana Kim Mayong Kim zany fa io moa nametra-pialana mbola nisy an'izany hoe Kristalina Georgieva zany zay teratany Bulgare izay intérim izy fa zao izy lasa any amin'ny FMI andray dia ny ankehitriny zany dia inga David Malpassy Amerikana ihany koa inga David Malpassy io dia sao tsika mihefitra hoe tsy mahafantatra Madagasikara zany io zany fantany tsara mihitsy zany Madagasikara zany fa no ilay mbola fisalasalany ny any velany ihany noho ny toejava misy dia mbola eo andao atao hoe eo ihany aloha ny fanampiana azontsika amin'izao fotoana izao ka izay zany mba tsara ho fantatra ihany satria be loatra mantsy ty le resaka hoe poerapoera sy fisehosehoana etsy ity fa isika malagasy zany dia tsara mba mahafantatra an'izay mba tsy ampitopotrano miono antsika hoe ay ve ohatran'izany izy io tsisy zavatra mandeha ho azy zany fa mandeha tokony mandeha araka ny fepetra izay apetraka ny zavadrehetra ary tsy misy an'izany hoe resaka hoe avonjy maika zany ny fandehanan-draharaha fa raha ny fanampiana azontsika vanivelany amin'izao fotoana izao na manafaniry dia tena hoe fitazomanaina zany hoe zavatra mbola tsy tena goavana be fa noho nylay tena fahasarana n'lay malagasy dia misy any fanampiana kely eto sy roa avy any ivelany eny ka izay no tsara mafisina aloha ao anatin'izay rehetrarehetra izay na manafaniry tena zava-dehibe tokoa zany satria isika moa rena arabe mananjara dia tena miezaka miresaka ny karazan'le sehatra rehetra mihitsiny zany mba hatakara ny mpiaino sy ny vahoaka hoe misy lafin-javatra maro miodiny eto Madagasikara eto ary miditra amina detay teknika mihitsy ntsika rehefa ilainy zany rehetrarehetra izany ka ndraindray mety misy mahatakatra le zavatra resahantsika ndraindray mety misy sarosarotra ihany vao takatry ny namana sasany izy fa isika dia miezaka manaraka izay aloha zany ho antsika mpiaino sy mpanaraka an'izy satria ny letan'ny adevitra resahana dia tsy maintsy mitodika ao anatin'le zavatra tany aloha tsika dia tsy maintsy miditra ny anatin'ilay votoatintsika ary tsy maintsy ihany koa tsika indraindray miresaka amin'ilay endriny dia zany rehetrarehetra zany ahafahantsika
mitodika amin'izay amin'izao fotoan'izao ny zavatra iainan'ny firenena amin'ny ankehitriny ka raha miresaka ianao zany banque mondiale tamin'izany fotoana zany mbola resantsika foana izy Rena Rabemananjara banque mondiale sy ny FMI hoe bon élève nireo mpamatsy vola ireo ny Madagasikara ka izay na bon élève zay na mpianatra mahay zay de nahazoantsika le famafana trosa nandritra ny vanim-potoana rehetra ny Vandimbia tamin'ireo République. Tsika zao de nahalala tsara fa rehefa avy niaina crise roa sy roa arivo itsika de tonga de nisy an'ilay fivorian'ny club des amis de Madagascar natao tany Frantsa. De misy ny fivorian'ny club de Paris maro be nge re fivoriana de reny fivoriany reny no hoe ahoana ny ahafahana mikaroka famatsim-bola ho amin'ny Madagascar nivoaka anatina crise de tonga de jerevany rehetrarehetra hoe bon efa misy stabilité nareo politika sy ara-toekarena de zay fitonina zay no mitarika hoe reto ny lela vola ho vatsiny ny famatsim-bola ho anareo ary satria atokisana matoa misy zay fa ireto ihany koa no trosa zay ho fafana ary zay no zava-dehibe ny resan'ny Rena Rabemananjara teo hoe ny fahaizan'ny fanjakana tsy hoe manao négociation vola hiditra zay ho trosaitsika fa ny fahaizana ihany koa mamafa andriny trosa ireny dia zava-dehibe zany resantsika zany ao anatin'izay adevitray ohatra resantsika ihany Rena Rabemananjara dia mba hanaovantsika adevitra ny ohatran'izao hoe rehefa avy nivoaka tao anatina crise politika tsika tamin'ny 13 na 14 sy 2 arivo fa tsika ny tsy nahazo lela vola zay nomeny ny famatsim-bola raisam-pirenena vavety ny firenena zay avy niatra crise ny RDC ny Centrafrika maromaro ireo firenena afrikana de misy vola milliard $2 nomaniny reny famatsim-bola raisam-pirenena reny de itsika zany mba nietretran'izay hisy koa satria avy niatra ny ainana crise politique isika ary hitatsika zany ny zavatra resahanao anatin'ny feuille de route tamin'ny fotoanandro Rena Rabemananjara zay ny inserena tao anatin'ny constitution zany hoe nampidirina tao anatin'ny constitution lay feuille de route iny zany satria itsika moa zany rehefa tao anatin'ny tetezamita de niantona le lalam-panorenana fa nisy ihany tamin'iny fanamboarana lalam-panorenana tamin'ny 10 sy 2 arivo de nampidirina tao zany lay feuille de route de lay feuille de route iny zany lasa lalàna fa iny mbola andrasantsika renge famatsinina amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe misy andraikitry ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ireny dia ny fananganana an'le CFM sy ireo fanonerana ireo victime ny crise politique de hatramin'izao mbola tsy misy zany fa nianahana teo lay zava-boalaza ny feuille de route na ny ino moa zany lay lalàna zay fanampidirina zany niaraka tamin'ny lalam-panorenana de inona ny olana tamin'izany fotoanandro zany ny olana dia saika nijanona ho adevitra fotsiny zany sy resaka fa tsy nisy ny ahafahana nametraka an'izany ho zava-dehibe tao anatin'le hoe reto no andraikitry ny bailleur fa ny nataon'ny bailleur tsotra namatsy vola fividianana izy tamin'le basket fond amin'le PASEM de ino no nivatsiny iny nanaovana élection na sortie de crise teto Madagasikara fa lay vola hanaovana réparation an'lay victime ny crise politique lay vola hanaovana relance économique samihafa dia ny fihin'ny mpamatsy vola satria nanomboka nahatsapy izy ireo hoe tsara dalanty fa na izany naty zany aza dia nanome antoka kelikely godogodo do kely ihany izy ny amin'izay vola zay tokony nilaina taty amin'ny 14 sy 15 sy 2 arivo aza adino itsika ane efa nahatratra n'izany point d'achèvement zany Madagasikara na talohany 7 arivo efa nahazo an'izany itsika point d'achèvement zany ary rehefa tratra atsika zany point d'achèvement zany taloha be tany dikan'izay de hoe efa ao anatin'ireo firenena azo tatanina tsara azo antoka tsara ary azo mena famatsim-bola arak'izay tadiaviny Madagasikara saingindrisa kehitriny tsy zany zava-misy mbola iresahana isy ny député membre Bendrina rehefa aveo ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ministra hoe mbola mentehitra ny famatsim-bola itsika na zavatra kely tokony ho vita amin'ny fitondram-panjakana satria efa tsy tafavoaka tsony lay firenetsika ka zay zany zavatra mba tiana resahana amin'ny fanazavana Rena Rabemananjara teo ny mpiasa amin'ny banque mondiale zay représentant nomena andraikitra teto Hafez Ghanem tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia fonctionnaire international moa izy anisan'ny mikirakira ny famatsim-bola eo anivon'ny Afrika sy ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao ary malala tsara ny toerana misy amin'ny Madagasikara fa rehefa reny olona reny no miteny hoe mbola tsy possible aloha
Madagasikara satria mahafantatra izy inona ny situation iainana ty Madagasikara satria ny aina teo ty izy isan'andro rina dia zay no akatsika repera hoe mbola marisarisa zany fa na izany ary ny famatsiana zay mitodika makany amin'ny mahaolona tena ataony ny famatsim-bola iraisam-pirenena fa raha hoe grand projet sy zavatra goavambe de efa manomboka mailo ny famatsim-bola iraisam-pirenena satria inona ny antony izy rareo mamatsy vola fa le fanjakana de te oeraoera sy poerapoera am'le izy hoe ity de avy any amin'ny fanjakana sy zany lafin-javatra zany mila fitandremana zany fa eo moa zany le narabe mananjara tontolon'ny toekarena ho resantsika rehefa avy fa ianao koa mbola manana ho resahana ho an'ny tontolon'ny fitsaboana amin'ny akabeany raha ohatra zany ka raisina ara-pahasalamany ty raha mahazo amin'ny Madagasikara ty dia efa séroma zany sisa rino ampidirina any amin'ny séromany zany sisa mba ahafahana mamelo naina fanampitsakafo mba ahafahana zany mitazona an'ilay fahasalamana atanjatanjaka kely zay zany sisa le endriky le firenena sy lay vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zany séroma zany nefa adevitra be raha eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana am'izao fotoana zao rina iresaka momba ny tontolon'ny fitsaboana tokoa sika namana fanitry satria tena marary ny firenena ary marary ihany koa ilay fahasalamana lay malagasy ary petsaka nareo miteny hoe mba resao raha angaty resaka fitsaboana ty fa efa tena tsy izy mihitsy ny zavatra tena iainana amin'izao fotoana izao le fitsaboana indray amin'io mbola midadasika be de hoe inona ary le tsara resana de tena moaraka ao anatin'ny asa mihitsy de hoe mpanao gazety mandehandeha dia nandehandeha tokoa karoka hoe inona tsara moa zany no tena fandehany ity raha ity de nitenenina namana faniry teo hoe resaka séroma raha io zany raisina ohatra io séroma io matetika ampiasaina rehefa hoe tena marary mafimafy zany ny olona de andeha atao hoe miditra hôpitaly izy rehefa miditra hôpitaly izy dia arakarak'izay aretiny eo de miteny dokotera hoe apetao séroma aloha fa izao ny antony tsika tsy miditra am'izay fa rehefa mipaiko ny dokotera hoe asio séroma de asina séroma akamarony amin'io dia vidina ilay séroma zany ka le séroma indray mbola misy karazany maro misy an'izany hoe glucosé isotonique séroma salé isotonique salé hypertonique sy mo resaka teknika natao tamin'ny fanadiadiana no nafantarina zany fa tsy hoe dokotera akory ny tena ka andeha hitsabatsabaka fa hoentina aminareo fotsiny ilay izy ohatrin'ny nakay ny flacon na séroma 500 millilitres ho isika amin'izao fotoana zao 4,000 ariary na 20,000 francs manodidina eo zany le izy reo le séroma tonontononina teo marary zany le olona andeha atao hoe hiatrika opération izy opérena ho isika andao atao hoe tsy maintsy didina any amin'ny vavoniny ohatra zany dia tsy maintsy petahana séroma le marary io ao amin'ny hôpitaly eo zany rehefa petahana séroma izy dia farafakeliny arakarak'izay faharetany janonany eo amin'ny hôpitaly eo satria ny sasany moa mety hoe tonitony ihany ny opération atao ny sasany tena grande opération be mihitsy fa atao hoe moyenne zany salanisy dia mandany flacon na séroma any amin'ny roapolo séroma fotsiny io apetaka amin'ilay olona mandritra ny fotoana zay hijanonany eo amin'ny hôpitaly zany dia eo amin'ny roapolo eo ny séroma zany zay ilan'ilay olona 20 flacon amin'ilay 500 millilitres de ataotako fotsiny zany ny kazy de any amin'ny 400,000 francs zany na 80,000 ariary zany ny vola hoanina séroma fotsiny aloha de mbola misy an'izany hoe séroma bicarbonate zany mbola lafolafo kokoa noho nylay anotenenina teo ianao zany ao anatin'ilay fahasaranana efa tena hoe enjana be ny aretina matoa petahana séroma mandritra ny 10 andro mandritra ny 12 andro ary tsy mahazo tapatapahana fa raha vao tapatapahana izy de efa tsy mety san'izay zany hoe efa misy vola mihitsy zany tsy maintsy atokana an'izay fa ambonin'izay ihany koa melohan'izay de mbola mety mbola manao analyse mbola manao scanner mbola atao radio zay teneniny eo tsy maintsy atao satria
te ho sitrana ilay olona. Le olona zany efa marary fa ny fianakaviany ihany koa mbola atao hoe tena le fetsika hoe tena hoe mifafanty amin'le resaka hoe arabola zany sy ny zavatra tsy maintsy aloha satria tena vola foana vola zany no metsika de zao le conclusion hoe aza mba marary ihany. Zay zany ilay zava-misy eo amin'ilay tontolony hoe fampiasana ny sérum aloha raha ndraisika ohatra le izy. Raha olona zany dia atao hoe sokajin'olona tontoniny eo amin'ny fiainana mety mahazaka ihany, mety hoa fa raha olona sahirana tonga de misaly hoe oka fa tena tsy vita le izy. Ankoatr'izay, inona kainy tena fanafody tena fampiasan-dra malagasy indrindra amin'ny fiainana andavanandro raha vao misy anina kely de voatonona foana le fanafody paracetamol. Fa ohatrinona ka le paracetamol amin'izao fotoana zao ariary zato ny singany. Raha ny tena fandehany tsy tokony mety zany hoe mividy fanafody hoe singana pilina zany no ndeha hovidiana fa taratra mifahantrano zany tompoko matoa mitranga eny anivon'ny fiarahamonina hoe raha tokony mandritra ny 7 andro lay traitement zany de tsy vita n'ilay tokantrano no mividy an'ilay fanafody ilaina ao anatin'ny 7 andro fa mividy atsinjarany ary tsy plakety akory no vidiana fa singany. Ity anaovy paracetamol singany. De ino moa zany tsy maintsy misy le fampitsinjovana de tsy tena araka ny tokony izy zay de zay no iainana eniova amin'ny fiarahamonina. Ariary zato ny singany anankiray. Ohatrinona zany ny plakety satria 5,000 francs na ariary. Tany amin'ny heritaona lasa, roa taona lasa, telo taona lasa tany nefa dia teo amin'ny 400 ariary teo ny plakety ho an'izany paracetamol zany. Izay no zava-misy amin'izao fotoana zao. Tsy zany namorona an'izany fa iainana isan'andro zany tompoko ary mbola anao amafisan'ny dokotera zay mifanerasera ihany koa. Dia tsy tany dokotera zay atao satria fatany hoe izao no tokony atao ahafahana mitsabo an'le olona. Kanefa noho ny tsy fahavitana intsony an'izay dia lasa na tsy voatsabo araka ny tokony izy le olona, dikan'izany tsy afaka hatrany amin'ny fotony ilay aretina na mandeha mankany amin'ny fahafatesana. Zay sisa nataon'le raha malagasy, zay sisa no iainan'le malagasy amin'izao fotoana izao. Izany toe-javatra zany tompoko no tokony tena hoe tokony andomana latabatra ary ny fitondram-panjakana dia tokony andondatambatra manoloana ny ity vidim-panafody efa tsy ho araka ity intsony. Eto Madagasikara no misy an'izany hoe mividy paracetamol singany ariary zato. Eto Madagasikara misy an'izany fa ny firenen-kafa tsy mandeha zany hoe mividy fanafody de hoe mbola ity zao le boîte ray de mbola ity plakety ray fa tonga de rehefa mividy ianao dia tonga de efa boaty anankiray zay de raha misy ambiny iny de any aminao any zany. Io zany mba mila jerena mihitsy satria maty le vahoaka malagasy ary ho any izay mitsampy marary de mahatsapa tsara zany ary zay ny le mahatonga le hoe aza mba marary ihany, aza mba miditra ao hôpitaly ihany ary fantatry le olona ne zany fantatry ny sarambabem-bahoaka zany de izay mahatonga azy manao dokotera tenany, izay mahatonga azy mihinan-kinapona fanafody tsy tokony ho azo ampiarahana ny ray hoaniny satria mba te ho salama izy ka raha hiditra ry izy tonga de efa bloqué amin'inona bloqué amin'ny resaka vidin'le fanafody zany. Ka isika amin'teny vidim-piainana zao ny teny filoham-pirenena ampidino ao anatin'ny 3 andro tam'le nitenenina farany zany ka le vidim-piainana mieritretsika hoe PPN fanga io PPN fotsiny. Le fanafody ihany koa dia ao anatin'izany rehetra zany marina fa somary manokana ny resaka hoe fanafody ary ny tena izy dia any amin'ny farmasia no antsifanany reny fanafody reny ary ny farmasia ihany koa de mbola afaka mametory lalana izy raha manana olana le olana hoe misalasala hoe ay ahoana moa ty sao de asoloana mbola misy an'ireny fanafody generika sy ny namany reny fa nga zany fantatry ny olon-tsotra ny dokotera mahalala an'izany na ny pharmacien zany no mahafantatra an'izany rehetrarehetra zany. Ka
izay a le zava-misy amin'ity resaka le hoe vidim-panafody tsy maintsy resahany zany satria tena ain'olombelona no resaketo rehefa marary le vahoaka malagasy inona kay no fampandrosoana azo atenaina eo inona no vokatra azo atenainao olona marary ve de afaka hiasa olona marary ve de afaka makany amin'ny miasa amina orinasa ohatra indrindrindrindra hoe misy an'ireny orinasa reny tena mitorona foana miodina foana 24/24 satria manentsika vokatra alefa anyvelany any de marary le olona na hoe velona ihany fa mitsipozipozy tsika anie zao mitsipozipozy mitsipozipozy tsika zao tsy lehibe tsy kely tsy antitra tsy tanora fa tena ao anatiny tena hoe tsy fananana hery amin'ilay fiatrehana ilay fiainana satria malazo tsy ampy calcium tsy ampy magnesium vao menjera kely etsy tonga de tapake voadona kely etsy de fa ray volana iny manaitaina foana satria le herin'le malagasy mihitsy no tena efa tena ambany amin'izao fotoana zao tonga indray moa le corona ty de rehefa tonga le corona mipotra daholo zao karazana aretina tsy eritreretina zao dia iny zany tsy maintsy mbola tsaboana ihany koa dia nainaina tena faran'izay minainaina lay vahoaka malagasy zany no zavatra iainana de tsy tenenina ve zany tsy tenenina ve fa hoe alao andeha am'izao fa manahirana manjary sode zao sode raha tena hitondra firenena tompoka tsisy an'izany sode zany fa ny sosialim-bahoaka aloha dia io tena mila priorité mihitsy de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hita mpitondra ve zany sa tsy hitany zay eto de miteny mihitsy fa hitany io afahany mamaika azy aloha dia any amin'ny zavatra hafa ary io zany le tonga de tenenina hoe samihafa le atao hoe manara-penitra ny andraisana azy ny sasany hafa ny fandraisana izay ho an'ny hafa kosa hafa ny fandraisana izay fa raha hoe ho an'ny saramabebahoaka ho an'ny malagasy aloha zany ny tena atao hoe manara-penitra amin'ny fikarakarana ny maolona dia any amin'ny resaka fanafody mba jereo io vidim-panafody amin'ny ankapobeny io fa tena tsy zaka intsony zany ara zao resaka hoe paracetamol ary zato ny anankiray 5000 ny plakety anankiray efa tsy zaka zany ny sérum efa araka ny tenenina teo vao maika moa zany fa raha resaka hoe fanafody lay atao hoe somary hoe spécialisé kokoa arakaraka le aretina tsy anonona anara-panafody eo to fa satria dokam-barotra sana tsy teny an'izay fa le paracetamol moa iny efa mahazatra iny satria fantatra ny etika sy ny déontologie ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa raha hoe fanafody tena hoe avoavo leta zany ndeha atao an'izay de efa tsy ho zaka mihitsy io na ahoana reny moa zany lasa amin'ny atsinjara namana faniry le atrehan'le malagasy hoe mividy amina singana pile na plakety fa so ihany ny sirop fa tsy azo atao amin'ny atsinjara sirop afaka mety atao an'izany nefa le olona raha miteneny dokotera hoe tsy maintsy mividy an'ity ianao ma raha mideo sitrana dia tokony hividy an'izay fa tsy araka le izy eto zao faniry zao vao hoe tsy salama ny rainy fatantsara zany ary tena sahirana ihany koa ary ny tena ihany koa raha ny tena zay miteny eto de manana ny tsy salama ihany koa fa tena manahirana mihitsy ity resaka vidim-panafody ity ka raha ohatra ny fanjakana te handondatabatra de any anehoana ny fahatezerana mihitsy hoe tsy mety ty vidim-panafody izay iainan'ny malagasy ity io anie tsy hoe mpomba ny fanjakana na mpanohatra ihany no tratra fa rehefa marary ianao zany de miatrika an'izay rehetrarehetra izay de mampalahelo ary nisy hoa tantaraiko teto nisy dokotera tomany le dokotera satria te le dokotera hoe reto ny zavatra vidina tsy voavidin'le marary le izy de nina maty le olona de ahoana maty fa inona maty tsy maty iny raha ohatra ka nanana n'le fahefa-mividy teo amin'le hoe vidim-panafody zany inona moa natao hoe fanafody fanafana ane zany manala ny aretina ka rehefa tsy tafavoaka zay de maty le olona amezantsika azy ary namana fany satria efa ao i député Mamra Bendrina de izao misy mpitondra eo de misy ny oetina raha resaka fahasalamana ny mpitondra izay manana ny
afaka atao de rehefa tena enjana ny aretana évacuation sanitaire fa rehefa marary le tambany vohatra ry ambany ary izy le tatsahary na isika olotsotra na isika olotsotra fotsiny na mipetraka eto Tananarivo ara ngainao afaka manao evasanina zany ry faniry ahoana aiza ny lalana afahana manao an'izany évacuation sanitaire zany am'izao fotoana zao tonga koa mitony corona de mbola aby dehibe koa ny zavatra rehetrarehetra fa ny olona izay metimety amin'ny fiainana hitany foana ny ndia ataoko tonga de hitsiko amin'ny teny tanony hitany foana ny fika satria izy manam-bola ka fa ho an'le tsy manam-bola mba ahoana rehefa tsy afaka manao évacuation sanitaire tompoka ilay malagasy de mba vao kosa ny olana amin'ilay fanafody izay ampiasainy ao anatin'ny fiainana zany tsy hoe tsika rehetrarehetra dia afaka nao an'izany evasana zany fa rehefa hiaran'izay tsika izay le fahasairana zay anjaran'ny fanjakana zany ny mpitondra fanjakana ane ka karamainy volam-bahoaka no anakaramana an'izy ireo zany manao ny asany fa tsy izy zany hoe manao bojy izany eo aloha zay zava-tsara mihitsy ny vahoaka mandao hetra sy ny sisa no anakaramana mpitondra fanjakana moa zany tonga de ny exécutif aloha zany satria zareo no mpanatanteraka ka mba jereo izay resaka fanafody zay fa tena fadiranovana ilay vahoaka zay no karazana hoe tato-baovao ihany teo satria moa tena mpanao gazety mandehandeha de nitondrana zay satria faniry ny zavatra ohatrany tony tsy mety raha vao tsy misy zavatra tena hoe précis tsara amin'ny resaka hoe vidina panafody resaka fanafody sy namana zany tsy mety raha tsy hoe misy ohatra tena mivaingana mihitsy de angamba isika tsisy afaka hiteny hoe laingo zany marina etsaka mampiasa sérum marary dika tsara ho fatany satria sérum avidina teo amin'ny dimanjato sy 2 na 2 teo nge zany teo aloha riny fa ny tena loza rina rahabe mananjara eo ihany aloha ianao rehefa misy marary ka tonga nen'ny hôpitaly de misy karazana ordonnance mivoaka foana ary matetika aza tsy ampiasaina le fanafody misy zany ary zay mampikaikaiky amin'ny marary rehefa tonga ny amin'ny hôpitaly de lasa matahotra hôpitaly lay marary am'izao fotoana zao satria misy tafiditra ao de mitsoka mihitsy zay indrindra ny olona misy tsotra eo aloha zany le hoe tsy maharaka le vola hiatrehana n'lay fitsaboana fa faharoa ngezabe de hoe misy karazam-panafody asaina vidina kanefa tsy ampiasaina de mitarika rehefa maty moa zany le marary mazava ho azy ndraindraiky mbola sainy efa fantatra ny setry ny fitsaboana satria be da be no menimenina amin'izany hoe efa tena efa sarotra le raharaha fa tsy maintsy mbola mividy karazana fanafody lafo be ihany le mpanaraka an'le marary ary maro mitratra an'izany de zao tsy ampiasaina le fanafody fa ndraindray raha omena le fanafody fa tsy hita le fanafody rehefa aveo betsaka nefa nitaraina fa zay le tiantsika tenena hoe fiainan'ny vahoaka ane nkororoantsika ohatran'izao hoe ao anatin'le hoe fandaminana akabean'ny faiza mitatana zany faiza mitatana dia tsy hoe ny raharam-panjakana ihany fa ny raharaha eny anivon'ny départemanta ministérial rehetrarehetra ka ny départemanta ny santé na ny fahasalamana sy fahasalamam-bahoaka mihitsy amin'ny akabeany satria zay moa le hoe ministère ny fahasalamam-bahoaka efa firy ny taraina tamin'ny resaka hôpitaly io firy ny taraina amin'ty resaka vidim-panafody ity firy ny taraina ny amin'ny hoe tsy mba mahazo an'izany tena fitsaboana maimaimpony zany zahay satria miheverina fa tokony hisitraka an'izany ary reo mba mitsabo tena araka hoe manana prise en charge na etoana de mbola tsy remboursé zany rangany tontolo misy eto Madagasikara ka raha tsy teny an'izany tsika de verina fa hoe mba tsy mety ihany zany fa matotsika amiteny an'izany de veritsika zany fa tokony tsapany fitondram-panjakana betsaka izy ato mbola resantsika rehefa aveo fa tiatsika resana fotsiny rina de hoe lasa miazakazaka makany an'le clinique privé lay vahoaka kanefa le clinique privé koa ambony ny sandany fa mety mahafapo ihany ny fikarakarana na eo ihany no lay hôpitaly-panjakana kanefa raha ny tokony ho izy de tokony ireharentsika fa manana hôpitaly-panjakana tsika ne manana hôpitaly-panjakana misy koa le hôpitaly-panjakana zany raha isitsika hoe hôpitaly be de misy koa le hoe hôpitaly le ambara fa manara-penitra de misy le hôpitaly eny anivon'ny district de misy le hôpitaly eny anivon'ny commune CSB2 tsika tsy mbola miresaka tsony am'le dispensaire samy hafa eny anivon'ny fiangonana reny tena manampy betsaka reny manampy reny akoatra ny clinique privé dikan'izany tsy tokony atahotra eo anatrehan'le hoe hitsabo ny vahoaka malagasy saingy matahotra izy satria lay fa efa nividy tsy ao an-tanantsony ary le fomba fikarakarana sy le fomba
tena fanomezana antoka azy anatin'izay fitsabon'izay de manahirana arina. Ameza koa zany satria hitretony député Mambrapendrina de zao le izy hoe ny vahoaka dia tsy afaka miaina fotsiny hoe mandeha gona fotsiny amin'izao fa tsy maintsy karakaraina izy satria izay no antom-pisiny ny mpitondra fanjakana na mpitondra fanjakana izy io na mpitondra fanjakana izy io na any amin'ny firenena izy io na any amin'ny firenena iza rehefa marary le vahoaka marary ara-pahasalamany mbola afaka le hoe marary ara-tsaina marary ara-panahy zany mbola zavatra hafa fa rehefa marary io vatantenan'le vahoaka io tompoko tsy afaka ny amokatra zany izy fa tsisy mazi zany eto ahoana ny fomba mikarana nefa izy marary ahoana ny fomba mikarana nefa izy tsy ampy calcium tsy ampy magnesium vao mandeha kely de ay marary lamosiko tsindritsindrio afa tena tsy afaka mandeha atao hoe 1 kilometatra ntsony amin'ny ditongotra ny sasany satria tsy ampy hery satria marary sady tsy ampy sakafo nefa misy aretina no tsy voatsabo ara-dalàna noho izany raha mipotra ny tsikera dia normal be ny mpanohatra raha mitondra ny tsikera satria ny zavatra tsikerainany dia ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiarahamonina ary zavatra hita isan'andro ary ny tena tsy mety indrindra dia minitsy miteny manoloana ny olana izay misy ary zay no afatra président Marc Ravalomanana omaly raha nitra direct izy tery anosy be nandritra ny redynamisation intime atao amin'ny 4e arrondissement ny amin'ny hoe saia mandray andraikitra aza matahotahotra zany aza matahotra ary zay natao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany tena ao anatin'ny baiboly zany ary reny tsy tenitenenina fatany fa mila ampiarina ka izay zany no atao hoe misy ihany koa ny andraikitra ny citoyen tsirairay tany Tunisie io niakatra ny vidina mofo dipaina fa aloha tsy toizako eto hoe inona ny vokany mofo dipaina efa lava be no nitenenina teto ka dia iny moa zany dia alefa izay satria dia tena aloha tonga dia hoe tsikera mahitsy zay satria izahay isika menakavy mba tia hitan'izany hoe malagasy salama tsara zany ary rehefa salama tsara dia afaka miasa afaka mamokatra fa rehefa tsy salama rehefa hoe marary le malagasy inona ry no atao eo malazo sozanina zay indrindra ndao ary za tsisy eny ary rena arabe mananjara zava-dehibe nytondrahantsika amin'izay resaka tontolo ny fahasalamana izay etso moa zany tsika dia andray ny député Mamy Rabendrina resaka zavatra maromaro ny tenako sy député Mamy Rabendrina zany amin'ny tapany faharoa ity anisan'izany ny fanapahan-kevitra moa zany raisina atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra misy départementa telo nakana fanapahan-kevitra atao anatin'izany filan-kevitry ministra zany ho resahantsika sy hoentintsika eto eo ihany koa ny mahakasika indrindra ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny seni aleo mba resahany zany efa nitondrana adevitra zany tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny amin'ny composition vaovao an'io seni io rehefa avy eo satria ho tapitra mandaha amin'ny volana oktobra ny seni amin'izao fotoana izao dia samy nahatsiaro ny souvenir ratsy napetraky ny seni teo aloha tsika na mbola amin'izao fotoana izao moa zany samy nahatsiaro koa ny souvenir ratsy napetraky ny ACC tsika dia zay no anairantsika hoe hiditra dingana vaovao tsika dia aloha hitondrantsika adevitra zany raha ohatra ka ampy ny fotoana nay sy ny député Mamy Rabendrina dia resaka tontolo ny varotra sy ny industrie zay sy député Mamy Rabendrina rehefa aveo fa mbola eo-pandaminana amin'izany drafitra rehetrarehetra zany moa tsika dia ho alamintsika zay fandaram-potoana zay tontolo ara-toekarena no hivalam-paratsika bebe kokoa androany fa tsy mahasana antsika akory ny tsy resaka politika kely zany rehetrarehetra izany zay ary no elo toplasy topoko vavy efa ambony nato ny solombavam-boaka atsika Mamy Rabendrina miarabanao andre matoa député miaraba faniry irazafy manatany miaraba koa ny Rina Rabe Mananjara sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS sy ny radio Mata izay miara-manonja amin'ny fampitana zao fandaharana izao mivantana ho antsika rehetra miaraba koa ny mpanaraka ny fandaharana indrindra na aiza misy azy ary naroviana ianareo no manaraka zao fandaharana zao miraroso ho antsika rehetra araky ny voalazanao teo fa ny Razafy Manatany dia mandeha ny fotoana mandeha ny ora isanandro koa mandeha ny fiainam-pirenena ary raha ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao
de tena mahavalanina mihitsy ny tranganjavatra iainan'ny firenena na amin'ny fiainan'ny vahoaka zany na amin'ny fiainan'ny mpitondra. Tsika tsy miditra amina fiainana manokana fa ny zavatra miseho hitapoko hitam-pirenena kosa dia tsy ahitankonana ny mampalahelo ao anatin'izany zavatra zany dia ohatran'ilay tena tokony ho anjara andraikitra sy tokony hifotorany tsika tompon'andraikitra isan-tsokajiny isika tompon'andraikitra hoy aho satria na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny mpanao gazety na ny fiarahamonimpirenena na ny fikambanana isan-karazany tompon'andraikitra daholo sika rehetrarehetra ny zavatra tokony fotorana amin'ny tena fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny za efa lazaitsika ombeny fa tsy araka ny tokony ho izy any amin'ny tsy tokony aleha no andehanan'le fiainam-pirenena ireny ny tena adiny tanteraka sy takona tanteraka ao anatin'le izy fa variana amina fiainana hafa sy feosehoana maro samihafa zay ngamba ny zava-misy de araka ny voalazanao teo zao ohatra ara-politika ho tapitra amin'ity taona ity na ny tena marimarina kokoa afaka ray volana sy tapany eo sisa ny mandana ny fe-pitoana iasan'ny mpikambana eo anivon'ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni zay zavatra anisan'ny tsy azotsika atao tsinitsinina amin'ny fiainam-pirenena satria raha iresaka demokrasia tsika raha iresaka fifandimbiasam-pahefana tsika raha iresaka fiomanana ho amin'ny hoavin'ny firenena tsika faniry tsy maintsy miresaka fifidianana ary ny rehetra no voakasika ao anatin'izany rehefa miteny hoe ny rehetra voakasika ao anatin'izany ny mpitondra voakasika ao anatin'izany ny mpanao politika voakasika ao anatin'izany ny mpanohitra voakasika ao anatin'izany ny fiarahamonimpirenena isan-karazany voakasika ao anatin'izany indrindra ny olom-pirenena tsirairay avy na mifidy na tsy mifidy ary voakasika ao anatin'izany ny mpanara-maso ny fiaram-pirenena amin'ny ankapobeny ka tsy azotsika takonana io tsy azo takonana amin'ny fihetsika ivelany io tsy azo takonana amin'ny lanonana etsero io tsy azo takonana amin'ny korana etsero io fa tsy maintsy atrehana satria lalàna no mifehana io lalàna no mandidy hoe zao ny fandehanan'ny tetiandro amin'ny fiainan'ny seni eto Madagasikara ary raha tsy mitandrantsika de rehefa tafapetraka zay voapetraka ny sasany zay tsika vao tonga saina hoe ay tokoa moa nisy an'izay tokony natao lozany ombo miahaka eo tsika ka zay faniry mahatonga atsika miresaka an'io amin'izao fotoana zao satria fatatsika tsara fa raha ny voamera mahaleo tena misahana fifidianana amperinasa zay mamarana ny fotoam-piasany amin'izao fotoana zao dia efa miomakomana ihany koa amin'izany famaranana ny fotoam-piasany zany fatatsika tsara fa ny lalàna dia nametraka tany amin'ny taona 2024 tany hoany lalàna dia nametraka fa 9 taona tsy azo avaozina ny fiampitoam-piasany ireo mpikambana amin'ny seni ireo ary misy fanomanana isan-karazany tsy maintsy atao ao anatin'izany fatatsika fa ny mpikambana maharitra ao za tsy miteny hoe birao maharitra fa ny mpikambana zay maharitra zay mandrafitra nyo androm-panjakana anankiray io dia miisa 7 ary misy ny fombafomba isan-karazany izay tsy maintsy apetraka haminona ny toeran'ireo olona 7 izay mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana mahaleo tena izay mifeny fifidianana izany anisan'izany ny fiadidiana filoha-pirenena manana solon-tena ray ao tendrena io tendrena io ny anteny miera anankiroa ny anteny mieran-doolona sy ny anteny miera-pirenena dia samy mifidy olona iray avy isolo-tena azy ao telo zay ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manana solon-tena anankiray ao ifampisafidianany ihany ny cour suprême na fitsarana tampony dia manana solon-tena anankiray ao ny olafitry ny mpisolo vava
manana solotena anankiray ao a ny olafitry ny mpanao gazety manana solotena anankiray ao a ary ny fiarahamon'ny pirenena izay manana andraikitra manokana amin'ny fanaraha-maso ny resaka fifidianana eto Madagasikara dia mananjo handefa solotena anankiroa ao zay faniry raha tsy ahivina kely ho fantatry mibesy maro ireo olona sivy izay mandrafitra io vaomiera manokana mahaleo tena moa raha ny tena marina izay misahana ny fifidianana io. Inona ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao? Ny dika io fahataperan'ny fepotona izay iesan'ny mpikambana ao anatin'ny seny io fa miomana ao anatina vanim-potoanana fifidianana isika. Raha jerentsika ny fepotona iesan'ny olom-boafidy, zany hoe ny olom-boafidy izay avy niatrika fifidianana, 7 taona ny ben'ny tanàna, 5 taona ny parlementaire, 5 taona ny ananivon'ny filoham-pirenena, misy dikany matoa 9 taona nanaovana ny fotoam-piasana eo anivon'ny CENI. Izany hoe midika hoe misy lay atsotsika hoe cycle amin'ny teny frantsay, cycle électoral izay iasany io vaomiera manokana io ary ny fahataperan'ilay fepotona amin'izao fotoana izao dia ahafahany rehetra ahafahan'le vaomiera mahaleo teny io manomana an'izay vanim-potoana fifidianana izay ho avy izay. Ary raha ny teny atao hoe isika rehetra miara-miomana amin'io dia ny teneniko tany amin'ny farany hoe mpanara-maso rehetra ihany koa apiko ny hoe mpiara-miombona antoka na eto atoerana na ny avy any ivelany dia samy miara-miombona zany amin'izao fotoana izao amin'ny fiomanana ho amin'ny fiatrehana zany vanim-potoana fifidianana manaraka zany. Mety isy teny hoe mbola vao misasaka ange ny fepotao-piasana ka zay indrindra no mahatonga antsika miomana amin'ny lafiny be dia be, miomana ara-drafitra, miomana araka ny lalàna, miomana ara-politika, miomana ara-bola indrindra satria mila vola amin'ny fanatanterahana izany afa indrindra manitsy ny tsinety fanira zafy manatany ny amin'ny zavatra izay nitranga hatramin'izay. Ary eo indrindra no idirako hoe ho an'ny mpanao politika amin'ny ankapobeny mino hafa na mpanohitra na mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia samy nanaiky fa nisy ny lesoka eny fa na dia nitatitra voaray avy any anivony vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana io aza tamin'ny fotoanandro dia naneo fa nisy foana ny lesoka tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana tao anatin'izay vanim-potoana faraparany rehetra zay. Izany indrindra no mahatonga antsika rehetrarehetra hoe miomana no amin'ny fanatsarana kokoa, fanatsarana ny rafitra, fanatsarana ny fomba fiasa, fanatsarana mihitsy ilay fomba fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara. Hatrany hatrantsika fanira zafy manatany sika mpanao politika rehefa miresaka indrindra tamin'ny talohan'ilay vanim-potoana fifidianana farany teo dia hoe miomana mba hanana fifidianana ekeny rehetra ny valiny satria rehefa misy tsy manaiky amin'ny valim-pifidianana dia eo no miteraka an'ilay krizy ao aorian'ny fifidianana. Fantatsika ny tantara farany fa mba tsy hisindry zany krizy zany dia niezaka nanaiky arak'izay zava-misy teo ny ankolafy rehetra. Ny olana nefa dia zao izay ezaka hanaiky izay fa tsy araka ny tokony ho izy. Izay dia midika fa misy réalité takona ao ambadika ao. Inona zavatra nitranga faniry tao anatin'izay taona vitsivitsy farany zay rehefa mandeha ny fotoana aperinasa ny tompona andraikitra rehetra ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry vao mivoaka ny tsy ambaratelo ny tranga tamin'ireny fifidianana rehetrarehetra ireny tsy hitanisa afa-tsy ny hoe mivoaka hoe ay nisy zany atao hoe doublon zany, ay nisy zany olan'ny karapanondro zany, ay nisy zany olan'ny teny anivon'ny lisy-pifidianana zany. Reny rehetrarehetra reny faniry no mahatonga antsika hoe dieny zao dia efa mila miomana ny rehetrarehetra mba hananana fifidianana tena ekena, tena mangarahara manaraka ny lalàna ary ekeny ny mpandray anjara rehetra. Isika rehetra le voatonina teo natao hoe mpandray anjara fa tsy ny atoko politika manana kandida fotsiny ihany fa mpandray anjara daholo na mpikarakara na ny karakaraina na ny mpifidy nizana iza na ny mpanara-maso
ary ireo rehetra ireo no miara-manaiky miara-miteny hoe azo ekena ny fifidianana zay ny tanjotsika ary ao anatin'ny mangarahara tanteraka no anatanterahana zany ka izay no mahatonga atsika miresaka amin'izao faniry hoe tonga ny fotoana ary efa talolohan'izao ara dia efa samy mihetsiketsika ny ananina any ataony tomba nezaky ny fotoana ny asana teo aloha ahafahantsika mamantatra hoe inona no ahitsy ka raha fehezina faniry satria ho ateo tsy zao tsika vao miresaka nyity raha fehezina ny zava-misy dia zao misy ny krizy taorian'ny fifidianana farany iainantsika zany hatramintsika miteny zao ary zany mbola mahatonga n'io tsy fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io fa na iza miteny dia misy zay tsy fahamarina toerana zany amin'izao fotoana izao matoa mbola mitady ny fomba rehetra mba hialana amin'ny fijoroan'ny mpanohitra araky ny voalazany lalàna ny mpitondra fanjakana dia mbola misy tahotra ao mbola misy endrika tsy fahamarina toerana ao fitsingila-ilana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka mahatonga azy hiala amin'ny fijoroan'ny mpanohitra ohatra fotsiny izay lazaiko zao fa ny zava-misy azotsika amezana azy dia zao hoe mbola miaina krizy taorian'ny fifidianana ilay ataontsika hoe crise post électorale tsika hatramintsika miteny zao satria ilay légitimité ny vokatry ny fifidianana tamin'ny fotoana fifidianana farany teo mihitsy no tsy ampy ka tsy mampisy izay fahamarina toeran'ny voafidy manatanteraka ny andraikitra rehetra izay ka raha hoy aho hoe tonga ny fotoana anaovana tomba nezaka dia averintsika ny fanadiadinana ataontsika averintsika ny vaovao nisy hatramin'izay faniry averintsika ny voalaza ombieny zay nalalantsika fa ny zahatra tsy nety tao asan'ny seni na ny vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana ny fanomanana fifidianana tsy hoe fiatrehana ny andro fifidianana ihany fa ny fanomanana fifidianana ary ny ataontsika hoe fanomanana dia miainga avy amin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana rehetra ka ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana tsy voafetra tsy misy lalana mametra an'izay fa ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana dia izay vanim-potoana rehetra aty aloha inona ny zava-misy azotsika anombohana izay famakafakana izay faniry Razafy Manantany voalohany indrindra aloha anisany efa resantsika dia tsy mandihy loatra ilay anarana hoe mahaleo tena ao anatin'ilay vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana izay no ifampiresa hatrany izay no mifakafakaina foana ary zay anisan'ny fototra lehibe mahatonga ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izay hoe tsy mety afaka io crise post électorale io ilay fahaleovan-tena n'ilay vaomiera mihitsy ary tantara fanitsy samy mahalalitsika fa tany aloha tany nitambatra ho andraikitra ministeran'ny atitany ny fisahanana ny sy fikarakarana ny fifidianana teto Madagasikara fantatsika ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany fantatsika ny vokatra zany ary fantatsika ny fomba fiasa tamin'izany ny fahitantsika n'izany vokatra zany no nahatonga ny ezaka teo amin'ny lafiny politika teto anivon'ny firenena iray manontolo nametraka ny hoe aleo mametraka rafitra anankiray mahaleo tena tsy sanatry fakanatahaka be fahatany ny zava-misy any amin'ny firenen-kafa marina fa ny tsara fakatahaka foana fa fahatsapana mihitsy hoe tena ilaina kosa le izy tena ilaina ny fahaleovan-tena eo amin'ny zavatra ohatran'izany resaka politika ny resahana eto ministera zay nitantana ny firenena tamin'izany fotoana izany no misahana ny fifidianana zany hoe mikarakara sy mifeh an'izany lafiny politika izany izay nahitana fa tsy misy mihitsy ny fahaleovan-tena satria ilay ministera zay olom-boatendran'ny mpitondra tamin'izany no mifeny sy misahana ny fifidianana ka raha mbola mandray anjara ao anatin'ilay fifidianana izay karakarain'io ministera io ny antokon'ny mpitondra fanjakana sarotra ho amin'ny mpanara-maso sarotra ho an'ny olom-pirenena sarotra ho an'ny mpanao politika rehetra no ino fa madio ny fifidianana ary mangarahara zay no nahatonga ny ezaka
teo amin'ny lafin'ny politika nametraka hoe aleo ary a rafitra anankiray a omena fahaleovatena no mikarakara an'io resaka fifidianana io napetrakantsika io nandalo tamin'ny hoe senita isika faniry zany hoe ny seni zay nikarakara ny fifidianana tamin'ny andro ny teteza mita sy ny sisa fa amin'izao fotoana zao a efa seni mikarakara ny fifidianana taorin'ny teteza mita no efa nisy ary mamarana fitoam-piasany amintsika am'resaka izao ka izay no mahatonga atsika am'teny hoe ilay fahaleovantena n'le vaomiera mihitsy no mbola tsy ampy raha ny zava-misy ny ainana tao anatin'izay vanim-potoana faran'izay no resahana ahoana moa no mahatonga atsika am'teny an'izany voalohany indrindra ny seni de tsy mijanona fotsiny am'ireo olona sivy reo hoe ireo ihany no tompona andraikitra eo anivon'izay vaomiera mahaleotenana zay na ireo aza de efa mahabe resaka ny dikany hoe fahaleovantena amin'ny lafin'ny politika amin'ny fikarakarana fifidianana io mantsy de mba iezahana ananana tsy fitanilana ara-politika eo amin'ny fikarakarana fifidianana kanefa raha ny zava-misy hitantsika amin'izao fotoana zao faniry efa nyresantsika teto a ny foronana makany amin'ny pensée unique makany amin'ny lokotokana eo amin'ny androm-panjakarana isan-karazany zay najoro teto Madagasikara tao anatin'izay roataona faran'izay de raha jerentsika ireo androm-panjakana manana solotena ao anatin'izay vaomiera mahaleotena izay de ho hitantsika rehefa kelikely eo fa misy ny risika makany amina foronana politika makany amina fahamarona anisa an'izay loko tokana izay makany amin'ny foronana politika mety isy iteny hoe zay ny lalàna demokrasia tsy maninona zay ny lalàna demokrasia zay mivokatra ny fifidianana anisy fa ilay fanatanterahana zay fifidianana anisy zay mihitsy no mila avaozina mila jerena mila atao mangarahara kokoa fa indrindra ilay fametrahana solotena ilay rafitra vo solotena ao anatin'ilay vaomiera manokana am'sahana fifidianana mihitsy no mila vaozina inona zany no azotsika mezana an'izay teboka anankiray zay faniry ny dikan'izay de hoe lay lalàna mife io vaomiera maharitra io mihitsy mila iverenana jerena indray mandeha mila avaozina mihitsy mila atao manaraka ny toetrandro mila atao manaraka ny filan'ny zava-misy politika eto Madagasikara mba ialana amin'ny olana raha tsy tiatsika iverina tsony ny olana raha itiatsika irona makany amin'ny filaminana kokoa ny fiarahamonina eto Madagasikara ho amin'ny taona ho avy manaraka rehetra mba isiany tena fampandroana fa tsy ho lany andro amin'ny ady la politika sy ho lany andro anenjika mpanohitra sy anohitra mpanohitra ny mpitondra fanjakana mpanohitra na tiatsika na tsy tiatsika rafitra anankiray demokratika mipetraka ary ampiasain'izao tontolo zao ampiasain'ny firenena demokratika rehetra eran'izao tontolo zao fa mba tsy irona makany amin'ny fandanian'andro ia anohitra mpanohitra ny fitondram-panjakana de tsy maintsy jerentsika ireny teboka isan-karazany ireny izay ahafahana mifehan'izany zavatra zany ka rehefa miteny zay hoe ny lalàna mihitsy izay mifehany io rafitra ny seni io no tokony apetraka de zay le ataontsika hoe cadre juridique faniry zany hoe ny lalàna fototra mifehany io hoy ateo hoe olona tsy ireo olona sivy reo fotsiny ange no mpikambana ao anatin'ny seni fa misy ny organigramme ray manontolo misy ny fiara-mangaika ny rantsana ray manontolo misy ny rantsan'ny seni atrany amin'ny rafitra anifotony rehetrarehetra any atrany amin'ny fokotany io ny zavatra nampitabataba ny mpanao politika maro ohatra tamin'ny fotoana nanendrenanyreny solotena isaky ny ambaratonga mpitondrana atrany ifotony ireny a dia tsapa fa tsy voaja ilay tsy neutralité zay ngamba no tonga de antsika azy faniry ao anatin'le izy satria saika olona tompona andraikitra ny anivon'ny fokotany any anivon'ny rafitra isan'ambaratongany no tafiditra any anatin'ireny rafitra ireny zany zahatra rehetrarehetra zany no mahatonga atsika miteny hoe ilay cadre juridique ilay lalàna mifehany fipetrahan'io androm-panjakana io mihitsy no mila vaozina ary fotoana izao
anararotana an'izany zavatra zany ho avy ny fivoriany anteny miera rotonta afaka ray volana sy herinandro ao izay mbola ananantsika fotoana tsara mielohan'ny tena fahataperan'io fotoam-piasan'ny seny io mifarany volana oktobra ahafahana mandinika sy mametraka an'izay zany no antony ametrahana ny anteny miera zany no antony ametrahana fomba fanaovana an-dalalana ary zany no anararotantsika izany vanim-potoana mifanojo izany ohatra fotsiny koa raha tsy diso sika faniry ny didim-panjakana fampiarana any lalàna izay mandrafitra sy mifehan'io seny amin'izao fotoana izao io dia mila avaozana satria nametrahana ny fomba fifidianana ny birao maharitra voalohany tany amin'ny taona 2024 fotsiny ihany ho avy a ny fiam-potoana faharoa efa tsy rotsony le voalohany mitovy tamin'ilay fifidianana ny anteny miera-ndoolona teo aloha ihany io le adiavitra tamin'izany fotoana izany ny dikan'izay a azontsika rarotana izany zavatra zany mba ahafahantsika manavao ny cadre juridika rehetra zany hoe raha tsy diso sika dia tsy azo ampiasaina itsony ifehezana ny fomba fametrahana ny birao maharitra io vao miera mahaly eo teny io ny didim-panjakana fampiarana misy amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany ny faniry mahatonga antsika amin'ny teny hoe mila ararotana ny vanim-potoana mba ahafahantsika manavao araka ny tokony ho izy izany fomba fiasa sy fomba fametrahana ny vao miera mahaly eo teny zany ka mitanjotsika raha politika ho antanjotsika dia mbo ny ananana tena fahaleovatena ny ananana io vao miera io a tena fahaleovatena io le hoe indépendance fa indrindra koa ny resantsika teo lay fifangarona tena fifangarona ao anatin'ilay androm-panjakana na le vao miera mahaly eo teny io na le hoe inclusivité anisan'ny zavatra tsy ho azontsika takonana ihany koa faniry fa nalaza be tato ato ary ny filohan'ny repoblika mihitsy no nanambara azy fa amin'ny fifidianana manaraka izao dia atao zay ahafahan'ireo malagasy monina ny velany mandray anjara amin'ny fifidianana zavatra zay tsy tafiditra ao anatin'ilay cadre juridika zay nyainan'ny firenena hatramin'izay fa vokatra zay fanambaran'ny filohan'ny repoblika zay manery ny fitondram-panjakana manery atsika irona makany amin'ny fanamboarana ny cadre juridika rehetra io mirona makany amin'ny fanavaozana izay le ataoko hoe fampanarahana ny toetrandro anio zay mety ho lalàna rehetra na io lalàna fehizoro na io lalàna na io didy fampiarana mahakasika ny resaka fifidianana sy ny seni amin'ny akapobeny tsy maintsy atao zay satria nahoana voakasika ao anatin'izay a resaka lisy mpifidianana ohatra zany tsika efa miresaka foana aloha hoe ny lisy mpifidianana hatramin'izay ho resantsika rehefa aveo ihany iny dia mila fanavaozana lisy mpifidianana lisitra azy fa mila fanavaozana ny fomba fandrafetana lisy mpifidianana sy fanaraha-maso ny fivoaran'ny lisy mpifidianana isataona fa ny tiako resahana eto amin'ity teboka anankiray ity faniry dia ilay fiovan'ny lisy mpifidianana satria misy olona tsy mipetraka eto amin'ny faritry ny firenena zany tsy maintsy ampidirina ao anaty lisy mpifidianana zany hoe tokony ho ararotontsika ary tsy maintsy atao moa zany raha manaraka ny lojika tsy maintsy atao ny fanavaozana ny lisy mpifidianana hidiran'ireo malagasy monina ny velan'ireo ao anatin'ny lisy mpifidianana izay endrika fanatanterahany fifidianana sy sisa anisan'izany ihany koa faniry miova zany ny farim-pifidianana misy farim-pifidianana ivelan'ny Madagasikara zany anomboka eo izay tsy mbola voafaritra ao anatin'io lalàna io ka milaza amintsika mampiomana zay tompona andraikitra rehetra amin'izany a ny aminy hoe ho avy ny fotoana ary tsy manana fotoana betsaka tsika satria raha manomboka amin'ny talata 7 ny volana oktobra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miera rotota dia mifarana amin'ny volana oktobra izao raha tsy diso a ny fitaom-piasan'ny seni amin'izao fotoana izao ka raha anao tery vaimanty tsika hoe ilay lalàna teo aloha
no anolona aloha an'lay mpikambana ao anivon'ny seni de lalàna hafa any aoriana indray no anatanterahana fifidianana de mihevitra izy zahay fa tonga dia ho fototry ny tsy fitovik-hevitra indray zany rehefa kelikely eo fa rehefa atao lay izy zao ny fotoana anatanterahana an'izany zavatra izany ka raha miresaky tsika hoe mila rarotina izany zahatra rehetrarehetra zany a mba hahafahana mametraka ara-potoana am'izay fotoana zay tsika ao anatin'ny rotaontsika de fa mahalala hoe inona no hitranga eny fa na dia nytety andro ny fifidianana azy izay atram'izay faniry de napetraka foana hoe tokony ho fantatra mialoha fa tsy hoe ny-bolana mialoha na hoe fa bolana mialoha na hoe ry-taona farany kory ary fa tokony am'izao fotoana izao a de fa tokony hivoaka nytety andro ny fifidianana ho amin'ny fifidianana manaraka ahafahany rehetrarehetra miomana araka mivoalazako teo mila miomana fitondram-panjakana mila miomana ny antoko politika sy mpanao politika rehetra mila miomana ny vahoaka malagasy sy mpifidy rehetrarehetra fa indrindraindrindra mba hahafahany io vao miera manokana vaovaovao hitsangana io miomana sy manomana araka ny tokony ho izy izany fifidianana zany fa tsy hiteny indray rehefa aveo hoe satria olona vaovao re de mila asa firy volana moa vao opérationnel raha le fomba fiteny azy teo zay amina raha faran'izay ngeza sala am'izao nefa hoy ateo hoe zany no ahafahantsika mife ny fangararan'ny fifidianana ka averintsika hoe ireo rehetrarehetra ireo no atambatra de ilazantsika hoe tonga ny fotoana ary tsy misy fotoana sala am'izao a ahafahantsika miantso ny amin'ny fanavaozana an'izany rafitra rehetrarehetra sy zany fototra rehetrarehetra iangian'ny fifidianana eto Madagasikara izany asa tsy fantatra hoe ahoana naovantsika azy tany saintsika hoe inona avy ary ny olana raha notomba nezaka tsika faniry ndresaky tsika teo ny lisy-pifidianana efa niainanay faniry zany hoe mpikambana olona teraka teo amina tanàna anankiray lehibe teo tany amin'ny taona 19 ny teraka lehibe teo hatram'izay ka hatram'izao maro mbola monina eo amin'io tanàna io ary voasoratra tao anaty lisy-pifidianana foana ary kandida ho fidiana ho mpanolontsaina ny tanàna tamin'ny fifidianana teo fa rehefa ho atao le fifidianana tonga any amin'ny andro mpifidianana birao mpifidianana izy faniry tsy tao anaty lista ny anarany ahoana mihitsy no aneketsika an'izany raha ny zavatra hafa hoe ny olona mifindrafindra monina sy ny sisa mbola azo ekena fa santionany fotsiny zany faniriny amin'ny zavatra tsy azo ekena tsony amin'ny firafitra lisy-pifidianana amin'izao fotoana zao amin'ny fomba fanaovana azy nisy olana be tamin'ny famondrana ny anarana tamin'ny alalan'ny sezi tamin'ny solosaina isan-karazany tamin'ny fifidianana farany teo lasa fialatso sy ny faran'izay tsotra avy amin'ny tompony anaikitra fotsiny hoe nisy latsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny fanaovana sezi tsy azo ekena zany faniry amin'ny fitantanana ny raha-pirenena dieny zao de tokony avaozana zany zahatra rehetrarehetra zany tsy azo ekeny zany satria lasa fialana tsiny aorin'lay olana fotsiny ny ainatsika zany adihevitra mikasika ny hoe rehefa mitrangy zany zavatra zany dia nisy vanim-potoana afaka mifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance ny mpifidy zay niteraka olana be teto Madagasikara nanome tokony tompona andraikitra tamin'izany fa tsy hisy tsony zany ary tsy hisy tsony ny olana eo amin'ny lisy-pifidianana fa vao maika loza be mihoatra no nitranga tamin'izany fotoana zany samy matadiditsika fa ny olana dia ilay rafitra ny lalàna ilay cadre juridika mihitsy no tsy mamela atsika hanana izay zo zay zakan'izay zo amantatra ny tena misy zay ka tonga ny fotoana averintsika ihany tonga ny fotoana ahafahantsika manavao an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoy aty hoe ny resaka karapanondro nisy foana ny olana ny karapanondro hatram'izay fa tsy mbola nisy oatra lay tamin'ny farany teo ifaniry ila hoe laharana karapanondro anankiray miveriny indroa intelo inefatra na hoe anarana anankiray mitondra anarana vitsivitsy anaran'olona vitsivitsy somary miova kely fotsiny no mitondra laharana karapanondro mitovy tsy mbola nisy an'izany teto Madagasikara nefa zany no anisan'ny fototry ny olana iainantsika amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika miteny hoe ilay fomba fandrafetana lisy-pifidianana mihitsy sy ilay fomba fanavaozana isa taona misy fantatsika misy an'ilay révision annuelle le ataontsika hoe RAL révision annuelle de la liste électorale
ireny mihitsy a reny fomba sy dingana atao anavaozana lisy mpifidianana reny ireny mila avaozona sy oentina miainga avy amin'ireo lesoka izay niainantsika tamin'izany fotoana izany anisan'ny olana sedraina ihany koa any amin'ireny birao mpifidianana any ambany vohitra lavitra n'ireny dia fantatsika le hoe nampiady sy nampiady hevitra ny fisian'ny birao mpifidianana matoto izay lasa nylaran'le birao mpifidianana fotsiny misy fa le birao mpifidianana rehefa tena mizoina de tsy misy anisan'ny miteraka olana ihany koa no hoe mialany amin'ilay birao mpifidianana ity ny valim-pifidianana tonga eo amin'ny kaveka zao valim-pifidianana fa rehefa tonga ny anivon'ny voamera-pikirakirany valim-pifidianana farany hafa koa ny valim-pifidianana reny a tsy ny mpanao politika aty amin'ny sehatra ambony ihany no mifamaly sy ataontsika hoe miady amin'ireny fa lasa mampiady le fiarahamonina any fotony mihitsy ka mampiteraka disadisa mety tsy takatra ny sain'ny mpanao politika aty ambony aty zany fa ho anay any ambany vohitra any a miteraka disadisa zany satria ny olona any a tsy eritreretintsika hoe tena mifototra ary tena manara-maso akaiky ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ary ny tena olana faniry zay tsy maintsy ilantsika famahana ihany koa ilana fanavaozana nyo cadre juridika sy rafitra mifeny voamera manokana fifidianana amin'ny ankapobeny io a dia ny lalàna misy a tsy hafahana mitsara aingana arak'izay azo atao ny fifanonanana eo amin'ny valim-pifidianana fantatsika zany fa amintsika mandeha amintsika miteny zao mbola firifiry faniry netota taratasy hoan'ny commune fotsiny netota taratasy fifampitoriana ny anivon'ny fitsarana fifidianana izay efa misasaka efa mihoatra ny atsasany fepitaona fiasana mbola tsy misy ny didim-pitsarana mivoaka ary raha mivoaka ny didim-pitsarana misy zava-doza mipoka satria le olom-bo fidy sasany efa niasana ndritry ny taona vitsivitsy didim-pitsaran'ny filakevim-panjakana no manala azy eo amin'ny toerana dia miteraka lonono sy disadisa ny anivon'ny fiarahamonina mihitsy indray a zany no midika efa mbola anaty crise post électorale tsika hatramintsika miteny zao zany no midika efa mila avaozina tanteraka ny fomba fitantanantsika sy fifehezantsika anty rafitra amin'ny fifidianana ty zany no midika efa mila fahaleovatena kokoa ny vaomiera misahana anty fifidianana ity ary tsy misy afa-tsy ny fanavaozana ny lalàna fa mpanarahana ny toetrandro ary amafisitsika faniry fa misy efa tsy araka ny tokony ho izy tsony ary misy efa tsy azo ampiasaina itsony ireo lalàna sy didim-panjakana zay mife ny fampiarana ny andraikitra sy ny anjara raharahanyio vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana io amin'izao fotoana izao ka eny ka na dia ny rafi-pitsarana aza tsy mahafe tsy mahava olana itsony ny tena fanahitsika zao faniry ho tapitra ihany le fepitaona fa mandritry ny manda anankiray zany a misy vondrom-paritra itsinjara-pahefana maro PDS no mitondra azy misy a tsy nahavita fifidianana mihitsy misy a mifampitory etseroa misy manana olana ny fitsarana ny mpitondra fa misy a voatendry etseroa koa ny tompona ndraiky isan-karazana reny lasa araroty ny mpanao politika izay feny fitantanandrara-panjakana tsy anolona tsy anana n'ilay vondrom-paritra itsinjara-pahefana izay olom-boafidy tokony hitantana azy na dia volana vitsivitsy taoriany fifidianana fotsiny aza ny siny zany fanendreny zany fantatsika zany fantatsika mihitsy aza fa mbola misy ny rafitra ny fitsinjara-pahefana izay inina tsy asiana fifidianana mihitsy na dia voalaza ny lalam-panorenana ary zany zavatra zany reny rehetrarehetra reny mba hahafahan'ny rafitra mitady vahaolana amin'ny fanerena ny fitondram-panjakana hikarakaraan'ireny fifidianana ireny a dia aleo avaozina mihitsy lalàna mifehan'ireny fifidianana ireny fa tsy sanatria hoe manao zay tiany atao ohatran'izao mpitondra fanjakana mandika ny lalam-panorenana manova amin'izay tiany anovana azy dia mijery fotsiny rehetrarehetra satria tsy ampy ny lalàna ahafahana miady an'le izy hoe ity rafitra anankiray ity ty ambara tonga mpitondrana anankiray ity
olom-boafidy ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona hitantana an'io zany rehetrarehetra zany faniry misy ifandraisany amin'eo rafi-pifidianana misy ifandraisany amin'izay cadre juridique fifidianana zay misy ifandraisany amin'izao fanavaozana ny fitaom-piasan'ny vaomiera manokana izay mifeny fifidianana izay raha tsy resaka ihany koa amaranako an'izay teboka anankiray faran'izay a ny olana ny ainantsika ta fifidianana ny teny mieran-doolona teo hevitra be faniry raha mahatsiaro sika hoe ilay collège électoral mihitsy agneny mbola tsy feno fa nitereko masaka ohatry ny voalobo-jaza fotsiny a ny fanatanterahana ilay fifidianana ny famerana ireo mpifidy vaventy izay averintsika ihany fa mampametra-panontaniana ny amin'ny légitimité niny fifidianana iny sy ny androm-panjakana izay natsangana tamin'ny alalan'iny fifidianana iny zany rehetrarehetra zany mila avaozina zany rehetrarehetra zany mila homanina roa taona sy tapany mieloha ny vanim-potoana fifidianana faniry ary ny calendrier ny fifidianana de tokony ho tafiditra ao anatin'izay kefa samy mahalalana de zao ary tsika de mahalala hoe afaka 10 taona takininona indray ny calendrier ny fifidianana ny ty fifidianana ty moa zany de mahabe adevitra mihitsy député Mamira Bendrina raha ohatra ka iverenana ny tantara satria vokatry ny olana ara-pifidianana no mbola alovaitsika amin'izao fotoana zao zay le tenenao hoe tsy mbola voavaha ilay crise post électorale zany na hoe crise ara-pifidianana ny tantaran'ny CENI raha ohatra ka resahantsika le izy a dia vokatry ny tranga rehetra tany aloha tany ary raha aka ohatra akaikitsika zany de tamin'ny 1979 de teo amin'ny fifidianana zay ny nandraisan'ny président Didier Ratsiraka sy président Zafy Albert zany ny fanandrinan'izy mirahalahy ireo tamin'izany fotoanandro zany efa saika nipoka ny crise ara-pifidianana tamin'izany fotoanandro zany teo amin'ny fanisana vato tsaroantsika tsara tamin'izany fa ny ministèran'ny atotany no ny andraikitra ny fifidianana ary dia tsaroantsika lay trano nalaza tamin'izany hoe trano boribory ministèran'ny atotany tao no nanovana ireo fandraisana ireo vato rehetra zany avany amin'ireny birao fandatsaham-bato rehetra avy any anivon'ny distrika sy ny commune rehetra ireny ary de tao no kajiana izany vato zany fa nahoraka tamin'izany ny amin'ny hoe tery ny elanelam-bato teo amin'ny président Ratsiraka sy président Zafy Albert dia ny teny taty amin'ny ankilany zany ny pomban'ny président Zafy Albert zay tsaroko tsara no tarihan'ny ministre tamin'izany Bettina Bruno sy ny ministre Andrela Samuel hatramin'ny Topola Pierre Andrena tenaina sy ireo zay nanohana ny président Zafy ny amin'ny hoe nisy ny osoka sy ny fangalaram-bato ho an'ny vato ny président Zafy Albert ny tety ankilany anefa ny président Didier Ratsiraka tamin'izany sy ireo mpanohana anazy tao anatin'ny KMDR de ny teny ny amin'ny hoe ara-dalàna ny fifidianana ireo rehetrarehetra eo de anisan'ny nitarika tamin'izany fotoanandrany ny amin'ny hoe manomboka tsy mazava lay kilalao ara-pifidianana ary tsaroantsika tsara tamin'izany député Mamira Bendrina fa ny bulletin nampiasaina dia bulletin multiple zany hoe samy nanana ny bulletin nampiasaina na taratasy ndatsabato nampiasaina ireo candidat rehetra tamin'izany fotoana izany nandritra ny fotoana zay nikarakarany ministèran'ny atany ny fifidianana zay mbola tsisy CENI nandritra ny républicain fandimby zany hoe ireo candidat zany zay rotsaka hovidina na fifidianana ben'ny tanàna io na fifidianana solombavambaoko na fifidianana filoham-pirenena no manota ny antota taratasiny ary izy ireny no manatitra eny anivon'ny fikarakarana ny atany sy ireo ratsa mangaikany ireo taratasy ndatsabato hiatrehana fifidianana de nahoraka mola tamin'ireny député Mamira Bendrina hoe tsy tonga tany amin'ilay toerana ny taratasy ndatsabatonay fomba fiadiny fomba fanaovana politika tamin'izany fotoanandrany tao anatin'ilay bulletin multiple saingy voaro ihany ny tsisy ny olana ara-politika ara-pifidianana tamin'iny 1977 tafaverina teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Didier Ratsiraka taty amin'ny taona 2022 de tsaroantsika tsara ny fisin'ny crise post électorale teo amin'ny deuxième tour ny président Marc Ravalomanana sy président Didier Ratsiraka de tamin'izay angamba samy natsiaro ny rehetra ny sin'ny ACC tany Matasoa sy ny ACC teto atoerana indray aveo ary nisy ny ACC zay nahafahana nanao an'ilay confrontation zany nahafahana ihany koa nijery ary iny moa de hoe tsy nisy lay fiodinana faharoa fa fiodinana voalohany misy noho ireto antony reto dia samy namoaka ny fanisambato zany ny teo amin'ny andaniny sy ny ankelany tamin'izany fotoanandro zany fa taty amin'ny 7 am'izay tsy crise ara-pifidianana no nisy teto fa crise politique
zay fanonganam-panjakana tsotro zao no nakana re matoy andrina ratsoelona ny fanjakana dia rehefa niditra ny communauté internationale dia ny teniny amina hoe tsy maintsy miroso amina fifidianana ianareo ahafana mametraka fanjakana vaovao ka ny tetezamita no hanomanana zany de rehefa nomany tetezamita zany de nambarany député membre Bendrina teo fananganana ilay vomera maleotena fifidianana tetezamita na iny la hoe senita zany de iny senita iny tsarotsika tsara no nikarakara zany ary ny fanekena tao anatin'izay tondrozotra zay na feuille de route na afahana nanao an'le hoe élection na sortie de crise teto Madagasikara de izany no sedraina voalohany fa ratsy fanombohana ihany lay senita aloha tam'izany fotoana andrany député membre Bendrina satria lay finoa seni am'izao fotoana zao no filohany tam'izany zay nanao an'le lalam-panorenana 10 lay lalam-panorenana zay ratsy fanomboka satria lalam-panorenana zay nitereko masaka tamin'ny karapoko tany de raha mijery zany le seni am'izao fotoana zao zay seni indray lay filohany tam'izany fotoana andrany nanao an'le constitution 2010 na natanteraka ny fifidianana iny no manatanteraka an'le fifidianana nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena tamin'ny 2018 nandeha taty amin'ny solombavamboaka nandeha taty amin'ny communal nandeha taty amin'ny sénatorial dia fifidianana doublon no nalaza zany hoe nametraka fahatsiarovana sy tantara ratsy hatrany lay endriky le fitantanany lay filohan'ny seni zany lay hoe lalam-pandrena karapoko tany sy lay fifidianana doublon zay raha ny tokony ho izy de ny remise en cause ny élection mihitsiny no tokony edikevitra zany fanjavatra mba tiatsika mariana ihany tsy fantatsika moa na fifandrifinjavatra tsotra fotsiny zay député membre Bendrina fa ny hery velona no nikarakara ny fifidianana tamin'ny 2016 totsika vao avy nangotraka be ny raharaha tamin'ny crise 91 dia 92 dia efa nisy fanolorana premier ministre dia nisy fametrahana gouvernementa tamin'izany fotoana andrany ary tompon'andraikitra zay mbola manao fanolontsainana politika mandehandeha any am'izao fotoana zao no nanandraikitra tamin'izany fa raha ny rafitra rehetrarehetra teo amin'ny administration dia reo UNDD sy ny hery velona nikarakara ny fifidianana tamin'izany fa tsy hoe izy ireo no nikarakara fifidianana de izy ireo no nandresy fa ny Floderatsiraka no nandresy tamin'ny taona 2012 dia ny antoko arema teo amin'ny fitondrana no nikarakara ny fifidianana tamin'ny ala ministère ny intérieur sur les ratra manjaka rehetra fa tsy izy ireo no nahazo ny fandresena fa taty amin'ny président Ravalomanana ohatra tsika ihany koa tamin'ny taona 2012 ny ASVM no teo amin'ny fitondrana marina fa efa nisy ny seni fa azo lazaina fa efa nisy reo ratsana samihafa zay teo ampelantanana zany antoko zany ary izy ireo no azo lazaina fa mbola nifeny ny administration rehetra amin'ny akapobeany saingy tsy niverina teo ampelantanany ny ASVM ny fanjakana fa azon'Andriamatoa Andry Rajoelina na mbola nabe adevitra ary ny amin'ny hoe hosoka feno doublon iny zay ve lafinjavatra zay no hiverina amin'ny 2023 ny hoe tsy zao fitondrana izao zay manana ny administration rehetra sy ny fitaovana rehetra eo ampelantanany zay manana ny fomba ahafahana mikarakara ny fifidianana sy manolotra manosika izany fifidianana zany no mbola hiverina anatin'izany fanjakana zany fa mety hiverina ary maninona moa raha eritreretana raha zay endriky ny tantara zay makateny evo ny fanoherana izany fitantanana ny firenena izany ho hitantsika eo zany satria ny repère raisitsika moa zany député membre Bendrina de hoe ny 2023 zay no ambarany lalam-panorenana afaka mieritreritra isika mety cas de figure samihafa fa ny repère raisitsika dia ity constitution ty aloha zany ny amin'ny 2023 de io le resany hoe mila miomantsika satria efa simba avokoa ny lalan'ny fifidianana rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny 20 sy 20 tamin'ity senity simba izany tamin'ny alalan'ny doublon dia reny no azontsika zany tamin'ny fifidianana présidentielle législative ny communal nresan'ny député membre Bendrina teo de mbola betsaka no ady ifandirana eny anivon'ny filakevim-panjakana mbola misy fifidianana 420 mbola tsy tafavoaka any anivon'ny commune zay mbola tokony tanterahana kanefa mbola tsy tafavoaka ary tsy vitan'ilay seni ny mission ny hatramin'ny farany ary ny sénatorial dia tsy feno ny mpifidy vavety tokony nanatanteraka ny fifidianana iny ary nipetraka teo ambony seza rivotra reo antenimerandolona sy reo mpikambana ao anatin'izany na ny lolo Madagasikara adevitra mbola tsy mety vita zany
kanefa moa dia fomba ny malagasy lay hoe tereko masaka tahaka ny volom-pizaza zany zay zavatra zay aty Afrika ihany no misy ny seny ary no terena anaiky izany isika fa any amin'ny firenena mandroso dia tsy misy an'izany rafitra mahaleo tena izany fa matoko ny rafim-panjakana satria izany no ampianarina ny administrateur civil sy ireo olona zay nianatra manokana momba ny fitantanana ny raharaham-panjakana resahantsika izany tahaka ny resahan'ny député Mamy Rabendrina teo ny amin'ny hoe tsy te hanan-javatra ratsy intsony isika fa mba te hanana zavatra tsara ary tsy te hiaina amin'izany crise post électorale zany intsony isika fa mba mieritreritra ny rehetra hoe mba hampy zay mba tena fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra no zavatra mba everitsika zany fa holovaina amin'ny taranaka faramandimby ka izany no antony ihany koa mahatonga ny teny vofanoerana de nizao de efa miteny mampiakapio ny amin'ny hoe ataovy kilalao madio no ahafahana mahazo izany fifidianana izany fa raha ohatra ka mbola kilalao maloto mbola hanaovana kajikajy tsy hoe anomalie fa tena fraude électorale fa samy hafa ny fraude électorale sy ny anomalie de vokatry ny tandrevaka kely madinidinika zay tsy na tafiditra anaty lista satria tsika mbola tsisy digitalisation mbola tsy manao numérique nietriny taratasina propaganda-tsahambato sy ny sisa noho ny fahatarana fitondrana fitaovana samy hafa ohatra de mety hitarika anomalie zany fa tena fraude électorale no nisy teto Madagasikara ary zay no ipetrahany fanjakana zay tsy azony légitimité io zay tsy azony ainy io satria mbola mitambesatra aminy alahelo no ny osoka ara-pifidianana no taterahany zany sy nipetrahany zany fitondram-panjakana zany de mba maniry izany rehetra ary zay no anaran'ny député Mamy Rabendrina hoe manana fotoana hanitsiana amin'izany lalana izany isika na eo amin'ny fomba handrafetana sy hiatrehana an'izany fifidianana eo anivon'ny seny izany na amin'ny hatrehana an'izany lalana izany satria raha miteny ny filoha fa afaka mifidy ny any ivelany dia tsy maintsy mikitika lalana isika ahafahana mandrafitra an'izay fari-pifidianana vaovao izay zany satria de isokatra any amin'ireo lavitra Madagasikara indray zany ny endriky ny fifidianana député Mamy Rabendrina raha ohatra mbola misy anam-pina zay alohan'ny ijerentsika ny loha hevitra mahakasika indrindra ity resaka atao anatin'ny filakevitra ministra ity ny amaranako an'izay fotsiny faniry de ny fihezako ny hoe ity repoblika iainana amin'izao fotoana izao ty mihitsy no tsy manaraka ny rafitra sy ny fenitry ny repoblika amin'ny ankapobeny na ny teneninao matetitetika tao le hoe lalam-panorenana ny terena tamin'ny karapoko tany de tsy gagitsika raha ohatran'izao ny iainantsika ty aoriana ary tsy gagitsika rehefa natsotsika ny lafy valon'ny nosy rehefa nenotsika ny feo rehetrarehetra avy amin'ireo hery velona sy antoko politika samy mahita fa tsy mety ny zavatra mitrangy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy gagitsika raha tonga amin'ilay hoe mila repoblika vaovao Madagasikara zay ny fehany ary mbola mafisitsika izany resaka fanavaozana lalàna ny resahantsika androany resaka seni fataperany fempotoana iasan'ny seni fotsiny ny fampiresahantsika androany fa raha tambatambatritsika efa niry ny zavatra fampiresahantsika hatramin'izay sy ny zavatra mbola miandry ny zavatra iaina ny firenena amin'izao fotoana izao de mahititsika fa ilay lalàna fototra mihitsy zay ipetraha iorenany ty repoblika ity no tsy mampandeha ny zavatra ka mahatonga atsika miantsoantso hoe aok'izay repoblika fahadimy no izy zay mazava be zay no entina any Antsirabe amin'ny faran'ny herinandro hampafantatra ny fehikevitry ny fianamben'ny mpanohatra satria misy teboka 12 ao anatin'izany ny teboka 3 malazo ao anatin'izany de hoe tsy mahavita ny andraiky nyzao fitondram-panjakana zao ka takina ny fametra-pelana ny faharoa de amin'ny hoe tokony handrafitra lalam-panorenana avaovao isika izy olona amin'ny repoblika fahadimy ary ny hoe fandravana ny ACC fa zay ny amin'iny tontolo politika iny resaka seny fa manomboka eto isika de fantoka kely amin'ny tontolo ara-toekarena mahakasika indrindra ny amin'ny tinapaka atao anatin'ny filakevitry ministra ny tinapaka atao anatin'ny filakevitry ministra ny tanterana teny amin'ny lampa-panjakana Iavoloha député Mamy Rabendrina de misy fanapahan-kevitra maromaro tao zany hoe fampahafantarana de fakatoavana dia fanindrena tompona ndraiky mpanjakana ambony zany fa no raisitsika dia ao anatin'ny fampahafantarana zany hoe nisy fakatoavana fanapahan-kevitra vitsivitsy tao anatin'izany de atombotsika ao anatin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola manaraka tsara tsika zany
manaraka tsara tsika anatin'ny zavatra resana satria ity zavatra resantsika ity zany de hoe mbola miresaka sy milaza foana fa tsy manana herijika mihitsy le fanjakana hiavitena sy anavitra n'le firenena malagasy raha tsy miaraka amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na amin'ny zavatra kely ara na amin'ny zavatra eritreretina hoe tsy de tena tokony hanaovana an'izany fangatahana zany ara dia misy ny tolo-tanana lehibe zay ataon'ny famatsim-bola ka ovakitsika voalohany teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ho an'ny manana fahita lavitra de mahita azy eria amin'ny écran zany zao mivolaza ao anatin'izany nakatoavina ny fangatahana exonération des taxes na TVA sy DTI amin'ny famokarana sy fividiana ireo produits nutritionnels spécialisés ao anatin'ny fisorohana sy fitsaboana sy ny tsy fanjari-tsakafo izay nangatahan'ny PAM na ny programme alimentaire mondial. Ny PAM na ny programme alimentaire mondial miasa eto Madagasikara dia nangataka ny tsy andoavana haba sy ny etra TVA io sy ny DTI mahakasika ny famokarana sy ny fividianana fanampy-tsakafo manokana ho an'ny ankizy sy ny vehivavy mitondra voaka na mampinono izay sokajiana ho marefo na iarany tsy fanjari-tsakafo izay misa roalina sy dimetsy na 520 000 farafahakeliny izany fanampy-tsakafo izany dia mitondra otrikaina sy ainga maro mavelona iny aloha zany ray miditra ndray tsika faro ato amin'ny fahasalamam-bahoaka namana teknisiana eo anivon'ny ministère fahasalamam-bahoaka rehefa mivoaka ilay sary de vakitsika ity resaka ity zao ny ao fahasalamam-bahoaka fa ohatrany lavabe zany raha ohatra tsy nitapahantsika ny ao anivon'ny fahasalamam-bahoaka de miresaka nakatoavina ny fangatahana ny exonération des droits et taxes à l'importation amin'ny fanafarana fiara fitondrana marary na ambulance ho an'ny ministère fahasalamam-bahoaka nanomboka ny taona 7 ny AFD na ny agence française de développement dia nanohy ny fanampiana ministère ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny alalan'ny tetikasa réseau SEGA ho an'ny ILF eo anivon'ny UVS sy ny COI na ny unité de veille sanitaire de la commission de l'océan Indien. Arak'izany ary mbola tafiditra ao anatin'ny ady atao mivalana aretina Covid-19 ny tetikasa nanome fiara fitaterana marary hary fomba ambulance ho an'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ho maimaim-poana ny fampiasan'ny vahoaka io fitaterana marary io. Inona ny ministère ny fahasalamam-bahoaka omaly. Lasitsika makato amin'ny ministère ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Zao ny resana nakatoavina ny fangatahana ny prise en charge à titre exceptionnel des droits et taxes à l'importation na mbola lay DTI ihany io an'ireo fitaovana mikasika ny rano sy ny fidiovana ho fanohanana ny fanatratrarana ireo objectifs du développement durable 6 na ODD ny UNICEF amin'ny alalan'ny Fonds des Nations Unies pour l'enfance sy ny tetikasa ranoasa dia nanafatra ireo fitaovana mifandraika amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ho an'ny ministère amsahana izany sehatra izany dia ny ministère ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Zay zany vakitsika teo ireo ministère ireo raitsika telo zany ministère ny toe-karena sy ny vola, ministère ny fahasalamam-bahoaka de ministère ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Inona ny tiantsika resahana? Tiantsika resahana ao anatin'izay de hoe nisy zany fakatoavana na fanomezana exonération na taxe sy DTI zany hoe raha tsorina tsotra izy de hoe fanafoanana ny aba zay amin'ny fampidirana entana fanafarana entana zany zay ataon'ny ireo sampandrarana ireo vondrona iraisam-pirenena miara-miasa Madagasikara. De raha ato amin'ny ministère ny toe-karena sy ny vola de inona le izy de produits nutritionnels spécialisés. Raha tsorina le izy de hoe am'ireo fanampiana ara-tsakafo izay sokajiana ho an'ny marefo dia ny resaka tsy fanjari-tsakafo zany. Zany hoe misy olona anoany amin'ny 2 alina sy 10 metsy no isitraka an'izay de omena le otrikaina mavelona. Ao amin'ny ministère ny vola sy ny teti-bolo zany dia ny PAM no miara-miasa amintsika amin'izany zay mitsinjo amin'le 520 000 le hoe marefo
de nresiny zaza ao anatin'izay de anafatra an'le produit nutritionnel spécialisé zany hoe lay mampitombo an'le otrikaina zay mahavelona satria marefo de marefo ny akamaroan'le malagasy ka eo amin'ny 2 alina sy 10 metsy no isitraka amin'izany miaraka amin'ny PAM zany. Eo ny fahasalamam-bahoaka dia miaraka amin'ny AFD ndray io le fantatsika agence française pour le développement dia ambulance zay hitondra marary arifomba no angatan'izy ireo amin'izany exonération zany. Tsy le ambulance le nentina Terie Thomas na le misy le dan Andrajoely reny zany fa ambulance tena arifomba tsy starex zany na asay na Hyundai fa tena ity zany le hoe ambulance tena hitondrana le marary tena arifomba ary ny AFD no hanome azy ary ho maimaipona hitondrana ny marary ho an'ny voaka malagasy. Fahatelo iny miaraka amin'ny AFD. Fahatelo miaraka amin'ny UNICEF tafiditra anatin'ilay ODD zay resahana zany de hoe misy ndray lay tetikasa mba ahazona le rano fisotro madio de miaraka amin'ilay hoe tetikasa ranoasitra zany zay toanany UNICEF. Zany hoe ny UNICEF, ny AFD, ny PAM miara-miasa amin'ny Madagasikara ary mangataka an'izay exonération zay ho an'le anankiroa tery ambony le sahantsika zany de teo anivon'ny fampidirana fitaovana ho an'ny toe-karena sy ny vola sy ny fahasalamam-bahoaka. De mbola hiteny foana le fanjakana hoe tsy mila mpamatsy vola fa tsy andrositsika na 30 taona na 70 na any 2030 na 2040 na 50 na 60 de nefa zao tsika mahita tsara fa na le produit nutritionnel spécialisé le mahavelona ho an'le marefo eto Madagasikara azy zay tena tokony ho asan'ny fanjakana zany satria anjaran'ny fanjakana no mikarakara ny vahoakany manana ministera sy misana zany itsika dia tsy maintsy andrasantsika amin'ny fanampiana avy any ivelany zany mba hampatanjaka satria hoe betsaka le marefo de otrikaina mahavelona no omena azy hatramin'le ambulance hitondrana an'le marary hary fomba maninona mametraka an'izay ny anivon'ny AFD fa iza le nitondrana an'le marary le teny amin'ilay CCO tamin'ny fotoanandro le natolotra le CCO ne dans 2 ne fanampiana avy any amin'ny filoham-pirenena fa matombola mipetraka mazava tsara hoe ary fomba dikan'izay misy ary fomba mihoatra ny ary fomba any ivelany homena maimaipona Madagasikara. Miasa saina zany ny sehatra iraisam-pirenena, miasa saina zany le vondrona iraisam-pirenena miara-miasa Madagasikara satria mahatsapa hoe resaka maolona ity hivelany le adevitra sy le oeraoera sy perapoera ataon'le fitondram-panjakana sy le dedakisma de ndao hoe aleo ampiana le malagasy fa marefo le malagasy ary mbola tsy mitaraitana mepaka satria ny sehatra iraisam-pirenena zany amin'izao fotoan'izao no marary andoha ho amin'ny arefon'ny vahoaka malagasy. Ny sehatra iraisam-pirenena no marary andoha ny amin'ny hoe mila fitaovana ary fomba hitondrana marary ambulance fatolotry ny AFD ho amin'ny vahoaka malagasy ary mba hazona rano fisotro madio ho amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny UNICEF. Zay endriny zay mba tiatsika resahana amin'le hoe tena mbola mila mamadibadika tsara ny lelan'ny fitondram-panjakana alohan'ny tenenana amin'ny manaraka. Raha miteny ny hoe tsy mila mpamatsy vola itsony isika fa tsy androso itsika fa anefitsika de mbola ny famatsim-bola avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena reo bailleurs traditionnels reo tetikasa miaraka amin'ireo sampany Nations Unies sy ny Frantsay no mbola miara-miasa Madagasikara ao anatin'izay relation bilatérale sy multilatérale zay ary mbola manampy atsika ao anatin'izao hoe mila sérum le vahoaka malagasy de hitondrana an'le produit nutritif spécialisé zay angatahana exonération tompoko lasy tompoko vavy. Ny exonération zany fantatsika hoe tokony isy vola hiditra amin'ny fanjakana fa matoa mangataka izy ireo mba aza tataovana araketra aloha na haba aloha ty fa izao no olana fa mety tsy voalohany fa vola be fa ity tena mahasoa ny vahoakanareo de nakatoavina teo anevon'ny filakevitra ministra zany député Mambrabendrina zay zava-misy amin'ny akafobeny mba tiatsika hitondrana adevitra zany amin'le hoe tsy tsara le miboboaka sy midedehaka ny amin'le tsy mila mpamatsy vola kanefa na ny ambulance anao ary fomba ara de mbola angatahantsika any amin'ny AFD na ny fanampy-tsakafo zay ao anatin'ny tsy fanjary-tsakafo sy ny tsy fahampi-tsakafo zay manko le mampalahelo amin'le hoe malnutrition ou droit fondamental
na hoe tsy fahampitsakafony de zo fototra aiza misy an'izany hito aloha zany zao hitantsika mazava tsara atao anatin'le filakevitry ministra ny amin'ny hoe mangataka exonération na taxe zany ny eo anivon'ny inona moa ty eo anivon'ny PAM mba hahafahana zany mampiditra am'ireo sakafo na ny otrikaina mahavelona ho an'ny vahoaka malagasy depute Mamirapendrany. Zay indrindra satria fantatsika anisan'ny resantsika nandritry ny fotoana maro sy lava ny hoe fahafahana mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny filan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao zany ny mpiara-miombona antoka no mahita an'le izy, ny mpiara-miombona antoka no mametraka an'le izy ary ireo mpiara-miombona antoka ireo no ataoko hoe tsy sanatria koa ireo manery ny amin'ny hoe ity no lahara-pahamehana fa ireo no mametraka amin'ny fomba fiasany any mirafitra misy azy ihany hoe reto no sahaza Madagasikara ary ny ainantsika voaingana ange zany faniry tamin'ilay fivoriana nataony arahana tamin'ny iday satria anisan'ny lohahevitra nodiniana tamin'iny mihitsy no hoe fametrahana ny lahara-pahamehana ny amin'ny filana amin'ireo firenena izay voantso tamin'iny fivoriana iny. Zay amin'ny ankapobeny ny fomba amehezantsika an'izay faniry fa raha ohatra moa atambatsika zany rehetrarehetra zany de ahitantsika hoe na inona ny resantsika teto na inona resahan'ny olo-kafa koa ny velany ihany de ny mampalahelo dia tonga amin'ilay fanontaniana izy misy miaino ve? Marina misy miainotsika fa eo amin'ilay fampiarana n'ilay resaka mahamenatra ve no mandray ny hoe avy amin'ny mpanohitra ny sosikevitra zany ingino ilana mpanohitra fa aizana mampiasa an'izany anjara raha mpanohitra zany mety ahavitana zavatra tsaratsara kokoa ho an'ny firenena anankiray. Somary efa teren'ny fotoantsika fanirina zavy manatany mbola afaka kely fotsintsika raha ohatra ka mbola iady efitra kely momba n'le varitra ve atsidiko kely fotsiny angamba zavatra tiako hiaviana amin'iny ny tiako hiaviana amin'iny de zao ray volana lasa zay nametraka fepitaona 3 andro ny filoham-pirenena ho an'ny gouvernemanta tamin'izany fotoana zany mitondra vahaolana hijerena vahaolana ho amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny tenitsika tamin'izany fotoana zany hoe tsy fomba fiasa zany ary filamboatsy ary roa taona sy tapany ianao teo tsitsy zay nataonao avy eo anao no anery an'le olona hoe 3 andro amahaolana ary nandritra ny volana maro talohany nanomezana an'ilay 3 andro no efa nytenenina hoe tsy mamely ireo ekipa ireo fa soloy dadiava olona hafa kokoa de omenao 3 andro le ekipa tamin'izany tsika nyteny hoe efa fialana bala fotsiny ny amin'ny fanoloana ekipa io fa tonga amin'le teniko voateo hoe mahamenatra le hoe sosikevitra avy aty amin'ny mpanohitra no raisana fanapahan-kevitra de nomena 3 andro mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ny rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany hitady vahaolana ary rehefa tena tsy nisy tokoa le izy de mipoitra avy any ny fanoloana gouvernemanta miandritsika anisan'ny nahazo an'izay 3 andro zay ny teo amin'ny sehatry ny fitsinjarana sy ny fanjifana amin'ny ankapobeny ny zany hoe ny eo ambanin'ny fifehezan'ny ministry ny ministeran'ny commerce sy ny fanjifana niandritsika hoe inona mivokany zavatra hitatsika niova zany ny ministra raha ny tokony ho izy tokony mipetraka le 3 andro na de niova aza ministra satria ny zava-misy iaina amin'ny vahoaka tsy voava tsy midika koa hoe niova mpikambana amin'ny gouvernemanta de tsy voatazona le de tsy voatazona lay fepitaona 3 andro mena an'izy ireo fa mahazo manao zay tiany atao ndray miverina indray le hoe 3 volana efa bolana vo opérationnel mpikambana amin'ny gouvernemanta tsy zany ny fomba fiasa fa matoa no soloana reo hoy tamin'ny herinandro hoe matoa soloana ny ministra anankiray de antenay nafanao tsaratsara kokoa noho ny teo aloha rehefa tsy navita le 3 andro le teo tokony apitso izy de nahita vahaolana satria misy engagement ndraisina zay ny lojika ny tantara ray volana lasa zay fanira CPR manko izy contrat programme résultat de ary io mifampitohy ny asan'ny raharam-panjakana continuité de service sy ny continuité de l'état fa tsy hoe miova ministra de adino daholo ny zavatra tany aloha rehetrarehetra tany fa rehefa men'ny filohan'ny repoblika fepitaona 3 andro
ny gouvernemanta de ny gouvernemanta ray manontolo mahazo any ary ny gouvernemanta rehetra fa tsy hoe ny gouvernemanta tamin'ny fotoana iny ihany ny andro zany tsika hoe nandray asa ireo olona ireo de nahazo 3 andro amahana ny olany fanjifana ny fiakaran'ny vidim-piainana sisa fa zavatra hitatsika efa dilany 30 andro zao efa afoloena mbola ny eo ihany ny eo ny zavatra ny ainatsika efa nira ho resahantsika amin'ny iomanantsika ho resahana amin'ny fotoana manaraka tomba nezaka ihany zany moa fomba fiasa tomba nezaka ihany aiza ho aiza ary le vidinentana moa zany tena makasika ny any ambilan'ny vahoaka malagasy aiza ho aiza ny fampidinana an'ilay izy ny zavatra enontsika de miverina amin'ny fomba fitondrana taloha fanerena ny vidinentana hoe tsy maintsy tsy mahazo mihoatra nyity vidinentana fotoana be midina zany no enontsika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy farany a zay ve ny vahaolana asa miandrotsika takininona no vokatra le izy zavatra enontsika ny fanerenany any ifotony raha ho an'ny zavatra azo vokariny eto Madagasikara ohatra hoe ny any amin'ny tantsapam-boly saika izay no hitadiavan'ilay ministera vahaolana amin'izao fotoana zao ny hoe vahaolana fampidinana ny vidinentana aty amin'ny mpanjifa ny anerenany ampidinana ny vidinentana isan'ambaratonga ny lalan'ny entana hatrany amin'ny tantsapam-boly fa maninona ny tantsapam-boly no toretonao ohatran'izany misy dikany ange matoa zay vidinentana miakatra any amin'ny tantsapam-boly fa anjarany aty atenatena ny aty no mifeny ino ty zany fijiriana elanelany sisa fa alao ny tantsapam-boly isitraka zay vokatry ny asany nandritra ny taopambolena aleo ny tantsapam-boly hanaraka ny tena vérité de prix amin'ny fivarotana ny vokatra ataony sy ireo mpanao asa tanana sy ny sisa fa tsy ny fanjakana nandeha hiverina tamin'ny fitondrana sosialista taloha hoe andeha anery hoe manao zay ataonareo nareo fa rehefa mivarotra nareo tsy maintsy tia ny vidiny tsy azo ekeny zany ny andrasana amin'ny fitondram-panjakana faniry ny andrasana amin'ny mpitondra fanjakana de ny apakatra ny farim-piainan'ny vahoaka zay manko mbola tsy mety tsapan'le tsy mety tsapa mihitsy tsy adiniko mihitsy lay tenyle tale généraly ao amin'ny fiadidinany republika tsy leleny teny hoe tsy ny fanjakana angeno andrasana anatsara ny farim-piainan'ny vahoaka tsy ao mihitsy le de miverina am'le fa tsy anataonao teo hoe la malnutrition est un droit fondamental tsy takatra ny saitsika mihitsy hoe inona mahatonga le mpitondra fanjakana iteniteny foana ohatran'izany fa ny zavatra andrasany vahoaka zavatra andrasana amin'ny mpitondra fanjakana de ny apakatra ny farim-piainan'ireo vahoaka ireo apakatra ny fahefa mividiny tsy misy fiainana midina zany amin'ny akapobeny lalànany itoekarena amin'ny akapobeny zany fa tokony fanaraka amin'izay ihany koa ny fiakarany fahefa mividiny vahoaka ary anjaran'ny fanjakana anjaran'ny mpitondra fanjakana mitadiny vahaolana izay apiakatra n'izay fahefan'ny vidin'ny vahoaka izay fa tsy ny tantsasy ny mpanao asa tanana madinika any fotony ihany ny terenao hivarotra amban'ny masokarenany rehefa avy eo raha ohatra ka vitanao mampidina ilay masokarenany ao anatin'le izy tsy maninona akory gagitsika hoe izay ny tanjonao ataony ny zavatra amin'ny resaka fambolem-bary ohatra gagitsika hoe mbola miakatra de miakatra foana ny vidim-bary ary miakatra ihany koa ny fiomanana amin'ny fanafarana vary avy any velany kanefa tao anatin'ilay lazaina fa vely rano tamin'izany fotoana zany ny hoe ampienany fanafarana ny vary avy any velany roa taona sy tapany aty tsika mbola miakatra foana ihany ny ino ty izy ny artémisiary ny saika ho ambolemy fa le vary tsy anina ny tambary tokony ambolem-bary raha saika ny totofana tany aminareo mihitsy député ka dia hoy tsika hoe miomana amin'izay tsika zao ho avy 30 andro zay ny lasa hoa efa afolo eny ilay fepitoana nomen'ny filoham-pirenena anao jeritodika anao tobanezaka ministera zay voakasika reny zavatra reny tsika amin'ny fotoana manaraka fanirya afahantsika mahita hoe takininona tokoa ara na vita ny oatra n'olo teo alova ireo ministra ireo na vita ny zahatra andrasany vahoaka ny tena olana mantsy mety tsy mitovy ary zay ny tena problème antsika eto tsy mitovy ny andrasan'ny mpitondra fanjakana zay nanendry an'ireo mpikambana amin'ny gouvernement ireo sy ny andrasan'ny vahoaka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement ireo
fa de ho hitatsika eto hoe fakafakaitsika eto a hodiniantsika lalina anaovantsika fanadiadiana etseroa hoe inona ny vokany a sanatry ny vava ve vo maika manery an'ireo fampitrongo voaomana mialatsiny amin'ny fitenenana fa zay ny zava-misy raha ny zava-misy ny ainana tato anatin'ny roa taona farany a raha ny ataontsika hoe ny korba izay maneho ny toe-karena malagasy tato anatin'ny roa taona sy tapany farany a de zay ny zava-misy vo maika mitsotsorika de vo maika ave anery an'ireo zay eritreretitsika fa fototry ny toe-karena any Madagasikara ireo olona zay lazaitsika fa maro anisy eto Madagasikara de ny tantsaha mpamboly sy mpanao asa tanana madinika zany tsy azo ekeny zany fa niry tsy azo ekeny zany fa miomana sika amin'ny fotoana manaraka eto hoentitsika ny vokatry ny asa tao anatin'izay 30 andro farany zay afahantsika mahita hoe nahavaolana sa tsy nahavaolana sendra nahita kely fotsiny atao anaty tambajotra serasera omaly député Mamirabeondrino omaly moa zay mety ho fakomaly angamba rehefa misy ady hevitra atao de avy le mpanohana fitondrana fantatro tsara moa izy io satria peut-être 16 izy io rehefa misy républicain fandimby eto de izy le voalohany manatitra CV au attaché à la communication au conseiller non permanent ohatrohatr' zay tena misy an'zany eto Madagasikara olona tena peut-être 16 peut-être république de milaza ho fatany daholo le ministre rehetrarehetra zay voatoany de ohatran'izay izy am'izao fotoana zao de ozy izy hoe le aiza efa midina ave MPPN de miteny izy ery ambany hoe manaova investigation fa efa tena nidina be mihitsy ny PPN de varina sy menao hoe ohatr'izany le fomba fanohanana le fitondrana fitsika ke voateo namana Rina Rabemananjara ny teny hoe tafiditra ao anatin'ny olana eo amin'ny atin'izany vidim-piainana zany ny resaka fanafody ohatra ny vary de mbola hitatsika isan'andro ohatriny ny vidim-bary 300 ny kapoka ny kafe ohatriny ny kapoka ny kafe vao nampiakatra vahiny avy any Mananaritsika omaly ny tantarany amin'ny tena tserany vahoaka ary tsy zaka ny vahoaka mihitsy lay vidim-piainana ny kilo anena 80 000 francs zany zava-misy am'izao fotoana zao ary tsika tsy resaka tsony ny atody ve mbola misy latsaky ny dimanjato satria efa misy 900 izy am'izao fotoana zao vomaly nahita 500 vao mividy menaka tsy elakory 540 ny litra menaka de aiza am'izay le resahana fa hoe efa nidina ny PPN fa zay manko lizy hoe ndraindray mieritreritra ny vahoaka malagasy hoe mihinana voamanadino le fitondrana sy mipanohana ny fitondrana ka hoe afaka amelavela fotsiny ny adefitra satria hoe tako ny resaka baria de very any daholo le resaka vidim-piainana tako le resaka baria ohatra de very any daholo le fampidirana mpianatra de tokony misy an'le hoe 0 ariary lay fidirana fa tsy tompoko mbola adevitra mila arahamaso mila sokafana mila resahana zany isan'andro mba ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeny hoe zao ane zany resahana zany ny 3 andro nambarany député Mamirabeondrina teo de mbola tsy foana ny 3 andro ny fanambarana filoham-pirenena de taky ny endrika lalàna iny ary misy dikany iny any am'izay toerana le ka raha miteny izy tsy maintsy mahita vahaolona 3 andro de mbola mitoetra foana zany raha miteny izy manao hoe tsy maintsy mifidinareo amin'ny fividianana ho avy eo de ho ampidirina anisa mifidinareo de mikaroka daholo manam-pahaizana rehetrarehetra andrafitra an'iny ho ao anatin'ilay endriky ny lalàna satria tsy maintsy ampifanarahana am'izany lalàna sy ny fepetra sy ny fomba rehetra atao dikan'izay zany tsy mandehandeha ho azy ny tenin'ny filohan'ny repoblika fa voatazona amin'ny vanim-potoana rehetra ny tenin'ny filohan'ny repoblika ahafahana mitondra fandaminana vaovao eo amin'ny fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena ka ohatra tsy tsapan'ny filohan'ny repoblika hoe sao de animba zavatra zay tenin'izay de tsy tokony hiteny izy takan'le resaka baria ohatra ny vidina lafo reny zavatra andresahany reny satria niteraka fikorotanana arabatana aratsaina sy niteraka adevitra marobe sy niteraka fahafambaraka reny zavatra reny de inona ny résultat lasa resindrotsika de saika atolaka tany amin'le Erika Rabesandratana lizy nefa de tavina hoditsitany le hoe taiza le déstabilisation nahazo aratsaina nahazo an'ilay FMF sy baria ohatran'izany le raharaha fa ny fotoana moa mandeha dia hamaraparana ny fotoantsika fa eto ampamaranana de mba tehiteny kely ihany député Mamirabeondrina miomana zany tsika ny Tsirabe amin'ny Sabotsy fa ho avy any ny fanoherina sy ny RMDM hiresaka ny fehi-kevitra zay nitonapaka teny amin'ny fianam-be-pirenen'ny mpanohitra tamin'ny 7 sy 4 ny volana Jolay lasa teo ka hitondrana zany fehi-kevitra izany
eo ihany koa ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara any amin'ny faritry vakina karatra iny zay ingany ao Tsirabe amin'ny 10 volana septambra rapitro io de hoentsika eto any hoe aza aiza ny toerana hanatanterahana izany fa amin'ny 19 volana septambra ho an'ny tanora tiako Madagasikara de etsiketsika ny tanora efa nanao fiaonana ny tanora tetsy amin'ny QG Belair zany taminay fiofanana dia anatanteraka garden party indray zany ny tanora tiako Madagasikara zay eny Akona Fialamboly Alasoro no anatanterahana an'izay anakaiky na Alasoro eo misy an'le toerana hoe Akona zay aty amin'ny sapanana Ambohitra Zaka aty no mitsofoka de manaraka moramora de mivily miakavanana de rehefa tonga any aloha indray de misy mivily miakavy tanàna ngeza be mahafinaritra zany Akona Fialamboly any Alasora zany misy piscine sy ny rehetra ka ny activité atao ao manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva de isy ny karaoké, animation DJ, isy ny cover, isy ny basket, isy ny pétanque dia ty mo rehefa misy tanora zany de mifangarongaro kely eo ny olon-dehibe de asina kely le zumba sy ny sisa zany dia ho atsika zay lina am'izay na tanora io na ray aman-dreny fa fanohanana ny tanora satria nisy billet hovarotana am'izany de eny amin'ny QG Belair efa nanomboka tamin'ny maraina zany zay fivarotana billet ho amin'ny garden party amin'ny sabotsy 19 volana septambra ity ho atsika zay lina zany de eny amin'ny QG Belair no fividianana izany billet izany andraisana anjara fa ny vola azo amin'io sy ny hetsika rehetra eny atoerana zany dia io zany le hoe levée de fonds na fikaroam-bola mba ahafahana mamatsy fitaovam-pianarana ho an'ireo zanaka malagasy zay mety ho takatry ny tanora tiako Madagasikara tsy hoe ny rehetrarehetra tsy possible zany fanjakana raha tsy maharaka am'izany fa zay mba tratra zany tahaka ny nataony vehivavy tiako Madagasikara omaly dia mba nikarikaroka vola izy ireo mba nanao hetsika kely izy ireo de nahavidy fitaovana de anzaraina tamina mpianatra tamin'ny boriboritany teto Antananarivo renivohitra omaly nanatanterahany vehivavy tiako Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga de anatanteraka an'izay ihany koa ny tanora tiako Madagasikara zay vola azo eo zany de vitanana fitaovana dia mba ho tsinjaraina zany ho an'ireo zay tokony hisitraka an'izany satria betsaka ny tokony hianatra kanefa manana olana eo amin'izay resaka fidirana mpianatra zay izay no hisaorana ho antsika rehetra nanaraka ny fandahana tamin'ity anio ity député Mamy Rabendrina ny fisaorana angamba tong farilavavany menaray minitra ianao satria mbola mety misy ny kokoa samihafa koa makasitraka atsika rehetra hatrany izy ty moa fa zary lasa fiainantsika andavanandro ilaitsika ilay fandaharana ifampizarana vaovao sy ifampitana ny afatra rehetra fa indrindra makafakana ny zava-misy amma samy olo-pirenena mandray andraikitra atsika rehetrarehetra ka akasitrahana mpandray anjara rehetra eto amin'ny fandaharana ny mpanentana ny mpanao fandaharana sy ny sisa ireo vahiny izay tonga mizara ny vaovao avy any amin'ny toerana misy azy avy tsirairay avy any kasitrahana indrindraindrindra reo teknisianina zay mahafandaharana ny fandaharana fa na inona fikasan'ny mpanao ny fandaharana rehefa tsy eo ny lafin'ny teknika sy ireo teknisianindreo de mitabataba fotsiny eto zahay fa tsy tonga any aminareo akory ny afatra kasitrahana ny station anankiroa ny MBS sy ny radio Mada izay miara-manonja miara-mivoy izao fandaharana izao ary mapita amin'ny namana rehetrarehetra amin'ny tambajotran'ny MBS eran'ny Madagasikara na radio io na fahitalavitra ka afahantsika manaraka an'izany mivantana fa indrindra amin'ny teknôlôjia vaovao anarahantsika azy amin'ny fotoana zay mahamety atsika tsirairay afaka dia zay nge manao maranana ny fotoana androany fanira zafimanatany Rina Rabe Mananjara nareo rehetra teknisiana niara-niasa androany manao veloma indrindra ireo mpanaraka ny vaovao ho amin'ny fotoana manaraka raha pitso amin'ny ora mahazatra indray sotra tompoko mazeraka tompoko